Patinao, mio tiniatri zay, tsisy atazonanao, nareo zavatra natao, nandao zanonao ay. Tsy voatery tsy ho lavo fa tia ianao, na tsapatinao, mio tiniatri zay. Sita fiutar, fiuresi au Chakuni fana, Yata mozi ayana tishi uchama Namaki wonza shanu, Samfiana Ewa nile kiano myochi ya chisa Yana ushire I'm better now. Cheated. I'm better now. Fiana Kauta. Ninainu Naisel. Cheated. I'm better now. Manakisai. I'm better now. Manakisai. Manakizai, I'm there now. Manakizai, oh. Suadi kumihit, ni famu tena ai. Pewa teru muichao, tunapaita na univuni na itao. Azamana la vichai, rasula fakao. Siwadi kumihit sana kalawai. Chire, chire, I'm there now. Chire, I'm there now. Sabe você, Amen. Fantasiza, se zelas não, malala não, eu te sei fantasia, yes, malala não, sabe você.
Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe ny ara-banantsika indray ravana ato anatin'ny fandarana misy andata isika amin'ity zomariva mahafinaritra be ity dia faly ireny tena miaraka amintsika rehetrarehetra androany tao anatin'izany ery izany ny rahantsika nanandrapeo nanandratra vavaka nideran'Andriamanitra nanomboantsika ny fandarana nitsika ny lazana teo amin'Andriamanitra fa tena ampy antsika izy. Halleluja. Ampy antsika ny momba azy rehetra ravana ary izany mahatonga antsika eto indray androany. Raha tsy ampy antsika Jesosy tsy afaka ho tonga eto tsika. Raha tsy ampy antsika Andriamanitra zavatra hafa nataontsika ohatran'izao. Mitady ny zavatra izay tokony mahafeno ny fiainantsika tsika raha tsy ampy antsika Jesosy ravana. Fa zaho manokana tena mahatsapa hoe Jesosy tena ampy anahy ianao dia foiko anao indray ny androko androany. Halleluja. Foiko anao indray ny fotoanako, foiko anao indray ny fiderako, foiko anao indray ny zavatra rehetra avy anatin'ny foko fa mendrika anao izany. Halleluja. Zaho mino fa ianao koa nahatsapa fa ampy anao Jesosy. Ampy antsika Andriamanitra sy ny fahasoavany, ampy antsika ny fiarovana Andriamanitra, ampy antsika ny fitahiny,
ampy antsika ny fanasitranana nomeny, ampy antsika ny hery izay nomeny antsika. Tena ampy antsika ry havana, tsy latsaka fa tena ao amin'ny latsika azy mihitsy. Aleloia. Rariny loatra ianao androany raha tonga eto anandratra an'Andriamanitra, satria mahatsapa hoe Jesosy malalo. Izy fotsiny hoe tsy ampy hery ianao nanao ny asanao rehetrarehetra tamin'ny herinandro iny. Za tena mino fa tsy ohatran'izao ny fiainanao. Raha tsy ampy hery ianao niatrika an'ireny zavatra rehetra natrehanao rehetrarehetra ireny, dia mino ary havana fa tsy afaka ho tonga eto korintsika androany ka hiteny na dia ny lobava eo anatrehan'Andriamanitra azy, mety tsy afaka nataontsika akory androany. Betsaka ny olona tsy ampy azy Andriamanitra, tsy ampy azy ny mivavaka, fa aleo no mitady zavatra hafa mba hamelona ny fiainana. Fa ianao tsy ohatr'izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra nenantsika tamin'ny herinandro iny ry havana malala, ampy ny ainantsika ny zavatra rehetra izay teo amintsika, ampy ny atrehantsika ny herinandro manontolo. Aleloia. Ny mana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra, nomen'Andriamanitra mana ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra, fa tsy nisy mihitsy ry havana tao anatin'ny ray andro ka ny teny manao hoe nona rehefa tonga ny hariva, satria nomen'Andriamanitra azy ireo ny ampy azy ireo, ny sahaza azy ireo. Nomen'Andriamanitra ela izy ireo nanangonana n'izany, fa ampy tsara tokoa ny zavatra nomeny. Ary tsy tokony nanana ny tarainana mihitsy ireo zanak'Israely ireo ry havana malala, satria tanan'Andriamanitra mihitsy ny mandrotsaka ny mana. Fantatr'Andriamanitra ny kibon'ireo hoe ohatry ny ahoana ny mahavoky an'ireo. Hain'Andriamanitra izany. Za koa androany mino fa ianao tonga eto tsy manana zavatra hitarainana. Tsy teny amin'Andriamanitra ianao hoe za Andriamanitra mba te hihinana voasary tamin'ny herinandro dia tsy nomenao voasary. Na nisy zavatra tena hitanao mihitsy hoe banga teo amin'ny fiainanao. Tsy ry havana malala. Tena nety taminao mihitsy ireny nomenanao ireny. Dia tsika androany hisaotra an'Andriamanitra. Saotranao izay Jesosy fa mahatsapa foana izay isan'andro fa tsara ianao Andriamanitra. Sambatra izay manana anao, satria raha marary izay tonga dia mieritreritra fotsiny hoe manana mpanasitrana. Raha kivy izay dia tonga dia mieritreritra fotsiny fa misy papahery, dia mahery ho azy izay Andriamanitra. Raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia eritreretinay fotsiny hoe tohatra ekaranay indray io fa tsy halavo anay, dia avy hatrany dia mitraka indray izay Andriamanitra. Ny zavatra rehetra lalovanay Jesosy, atsapanay foana fa eo ianao. Raha mandalo afo mamay izay dia matoky anao izay, ary fantatra efa azonay dinganina io, azonay hitsahana io, fa tsy handoro anay. Fa raha tonga kosa ny fotoana Andriamanitra, tahina ho be mihitsy koa ny fiainanay, tsy misy ady, tsy misy ninina Jesosy. Tena hoe miaina finaritra anaty fahasalamana, anatin'ny fitahianao rehetra Jehovah. Dia eo koa izay mbola tena mahatsapa fa izany ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny fotoana rehetra iainanay, atsapanay fa eo ianao. Tsy manary anay na amin'ny fotoan-tsarotra na amin'ny fidirana na amin'ny fiakarana Andriamanitra. Fa nombanay teny foana ianao Jesosy. Misaotra tamin'ny herinandro iny fa raha niazakazaka izay dia niaraka niazakazaka taminay koa ianao. Raha nandeha mora izay dia niaraka taminay koa ianao nandeha mora Jehovah. Satria tsy fonao izay ho tafasaraka aminao. Mankasitraka Jehovah Andriamanitra fa raha nisy mikitotoana aza teo anoloanay, notrotronao izay nandingana an'ireny Jehovah. Raha nisy tendrombohitra teo anoloanay Jehovah Andriamanitra, iza moa ny mpandrandra, iza moa Andriamanitra ny mpandrindra, mibaiko ny tendrombohitra fa tsy ianao. Iza moa Andriamanitra ny afaka hampetry ny tendrombohitra fa tsy ianao Jehovah. Dia mbola nampetrenao koa ny tendrombohitra teo anoloanay. Mety nanakona ny fiainanay ireny, mety havoana lehibe teo anoloanay ireny, ny eritreritra izay fa tsy azonay dinganina ireny. Fa ianao Jehovah nanapa-kevitra, narodanao ny tendrombohitra teo anoloanay, mba hahafahanay mandeha amin'ny lala mahitsy Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy.
Ny asanao rehetra nataonay tamin'iny herinandro iny, no mba hanao ange zay matoa mbola eto e. No mba hanao ange zay matoa tsy resy ny devoly Andriamanitra e. Isan'andro san'andro hoe miady amin'ny fanaratsy, miady amin'ny devoly sy ny firongony. Fa tsy mbola navelanao afa-baraka ny mpanomponao, fa mbola tafatsoro, mbola tafatsangana Andriamanitra. Tsy navelanao nivoaka ho resy teo anoloan'ny fahavalo. Namelalanao latabatra teo anoloan'ny fahavalonay izahay Jehovah. Nosoranao diloilo ny lohanay Jehovah Andriamanitra. Ny kapokanay no fenoinao. Haleloia. Fasavana sy famindram-po manaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay Jehovah Andriamanitra. Sambatra izay manana anao. Sambatra izay manana anao. Andriamanitra mampahery anay. Andriamanitra tianay. Andriamanitra manome hery anay. Raha rerak'izay. Haleloia. Misaotra Jesosy. Omenay anao ny osana amin'ity androany ity. Omenay anao ny dera ny haja ny saotra mandrak'izay Jehovah Andriamanitra. Fa mendrika anao izany. Haleloia. Tsy hananatra osana ho an'Andriamanitra ny afana. Mananatra ny osana isika ho an'Andriamanitra. Haleloia.
Afanatreo anao tokony eo sana Jesosy satria anao agneno ao aminao ihany ane zay no mba mahery Jesosy. Tsika ravana raha amin'izao tontolo izao tsika tsy mahery zany tsika. I Paoly apôstôly dia nieritreritra ravana malala fa mahery izy. Rehefa teny ambony soavaly miazakazaka nanana ny fahefany sy ny lazany sy ny voninahiny. Dia tena nieritreritra izy fa mahery izy. Nieritreritra izy fa tao aminy avokoa ny heriny sy ny tanjany sy ny fahefany rehetra afaka nanaovany izay tiany. Ary nieritreritra mihitsy izy fa tsy misy oatra azy ry havana malala. Dia izany koa ny fahitan'ny olona azy. Ary matoa izy nanana fahefana hamono kristianina ry havana. Handray anjara tamin'ny famonoana Andry Stefanina ry havana. Matoa izy nanana fahefana tamin'izany. Dia ny olona rehetra koa nahita. Ary nikohaka tamin'ny nahita hoe mahery izy. Teo ampelantanany avokoa ny zavatra rehetra. Soavaly ve ny tsy nananany? Harena ve ny tsy nisy? Ry havana malala. Fahefana ve ny tsy nanana amin'ny Paoly? Fa tonga tamin'ny fotoana anankiray izy. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy teo a Damaskosy. Dia vao nifanena tamin'i Jesosy fotsiny dia nahavariana. Fa teo ny eo dia efa niseho fakay malemy izy. Haika izy tsy mahery. Haika izy tsy manana fahefana. Haika izy tsy mavita ninina. Haika izy ry havana malala. Na dia niala teo amin'ny nitsangana teo azy. Na noho indehany tsy vitany. Fa na ny masony azy tsy afaka nahita. Teo izy vao tonga saina. Ary nahita fa diso hevitra izy ry havana. Tena diso hevitra kay izy. Aneritreritra izy fa mahery. Zahavana teteny aminao. Ny olona betsaka mieritreritra eto amin'izao tontolo izao ity. Fa matanjaka sy mahery. Manana ny fahefana rehetra eny aminy. Fa mbola tsy tonga tamin'ny fotoana anankiray io ny olona. Dia mieritreritra fa mahery. Fa Paoly apôstôly ry havana malala. Rehefa nianjera teo izy dia nandeha ny fotoana. Tapany amin'izay, haleloia. Ozy izy hoe ao aminao aho Jesosy kay no mahery aho. Haika izy Jesosy ao aminao mahery. Fa tsy eny amin'izao tontolo izao. Teny any nieritreritra nanapatra ny heriko sy ny fahefako. Fa tato aminao aho vao tena nahery Jesosy. Satria naninona? Nanomboka nahay nanetry tena. Nanomboka nilefitra tamin'ny zavatra rehetra. Niova ny fiainana, niova fo, niova fomba fanao. Nanaradian'i Jesosy. Nahery fo ny elany teto. Nahery fo no ny elany zany Paoly apôstôly zany teto amin'ity tany ity ry havana malala. Tahaka ny faharesena ho an'ny olona. Fahery. Zany ny fandresena ao amin'Andriamanitra ry havana malala. Tsika reto. Efa sady efa tsy mahery ihany tsika eny amin'izao tontolo izao. Inona mba fahatsika hiteny ry havana fa mahery tsika? Andeontsika ao amin'i Jesosy. Fa ao tsika no ahafahan'i Jesosy mahita. Ao tsika no hitan'Andriamanitra. Fa mahery tsika, aleluia. Avelao Jesosy nahita hoe mahery ianao. Satria mahery ao aminy tsika rehetrarehetra. Tianao Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe nandritra ny androm-piainanao ianao dia olona kely sy bitika teny foana. Tsy ry havana. Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao, hafa amin'ny fijeriny ianao. Mahery ianao ry havana malala. Tianao Jesosy. Anangana anao ho zanany. Aleluia. Tsy misy mpanjaka anangana antsika ho zanany zany. Tsy misy. Tahaka ny ahoana ny firakorahan'ny olona rehefa misy vinanto vavy anankiray tafiditra ry havana ao amin'io mpanjakany Angletera io. Ao amin'io fanjakany io. Mirakoraka daholo hoe lasa tonga ao. Dia mba vinanto ny mpanjaka. Fa tsika reto tsy iso tafiditra amin'izany naoviana. Ary izany koa nefa miteny aminao. Mihoatra lavitra noho izany ny toerana metrahan'Andriamanitra anao. Mihoatra lavitra, aleluia.
satria fanjakan'Andriamanitra mihitsy misy atsika ravana malala fa tsy fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity amen. Atsika hanome voninahitra ny anarany amin'izao fotoana izao. Itoy tsika hidera azy haleloia amin'ity androany ity fa mendrika azy ny voninahitra. Ataontsika izany hoe mendrika anao tompo ny voninahitra amen Jesosy. Mendrika anao rery ihany izany teo omena ianao. Amen Jesosy. Mendrika anao izany. Mendrika anao ny voninahitra. Zofidera Ninja Nanyata si Desaifa Amore
Halleluja. Jehovah Andriamanitro, nitaraina taminao aho dia nahasitrana. Jehovah, efa nampakatra ny fanahiko avy tamin'ny fiainany tsy hita ianao. Efa napody ny aiko ianao, mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka. Mankalazany Jehovah ary olony masina, ka miderana ianarany masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezera, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fotoamanina tonga ivahiny miloaka alina, fa nono maraina kosa dia misy fiompiana. Ary hoy izaho, raha mbola niadana tsy nangozozo mandrakizay aho, tsy angozozo mandrakizay aho. Jehovah, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoiko Jehovah, ary Jehovah no nifonako hoe inona ny soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any andavaka. Hideranao va ny vovoka, hanambara ny fahamarinanao va izany. Mihaino Jehovah, ka mamindra fo amiko Jehovah. Ka ho mpamonjy ahy ianao, taonako ho fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao, ka nampisikina fifaliana, mba hankalazany ny fanahiko anao, ka tsy angina Jehovah Andriamanitro. Hideranao mandrakizay aho. Halleluja. Amen. Halleluja. Sotranao zay Jesosy,
itera sy mankalaza anao izay Andriamanitra. Izany salamo izany namarananay ny fandalana misy androany Jehovah Andriamanitra ary voafitina ao anatin'izany avokoa Jesosy izay rehetra tianay ambara. Fa efa nanoratra an'izany ny mpanomponao, nanavitra ny fanahana itsidina tany andavaka ianao Jehovah Andriamanitra. Marina tokoa fa raha tany andavaka izay afaka hiteranao ve? Afaka hiteranao tokoa ve ny vovoka Jehovah? Fa tsy maintsy nakarinao aloha. Dia ndreto izay tonga eto Andriamanitra. Misandrinao mahery sy ny tananao naninjitra nanafaka anay, nitondra anay. Ka dia tonga eto izay androany. Mba tonga olona noforoninao tokoa Jehovah Andriamanitra. Ka hanambara ny fiderananao. Aleluia. Mahatsapa ankehitriny. Fa aika ny namoronanao anay Jehovah. Tsy ho very. Aika ny namoronanao anay Andriamanitra. Hiteranao. Ametraka anao eo amin'ny fitoerana mendrika anao Jehovah Andriamanitra. Aika ny namoronanao anay mba hanananao fisandratana Jehovah. Hanananao fifaliana ao an-danitrao ny mijery anay isan'andro Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra ny amin'ity fandalana ity androany. Misaotra Jesosy malalo. Fandreto ny mpanomponao milobava eto anatrianao. Manandra-tanana eto anoloanao. Mandohalika eto anatrianao Tompo. Manandratra ny tananay sy ny feonay sy ny fonay ny aminay rehetra. Hiteranay ianao amin'ity androany ity. Atolotra ianao ny voninahitra. Misandrata Jehovah Andriamanitra. Misandrata Jesosy Kristy Tomponay. Misandrata fanay masina. Ilay sakaizanay akaiky indrindra. Ilay sakaizanay tsy mandaona mahafoy anay amin'ny fotoana rehetra. Fa eo anilanay isan'andro misaotra Jesosy. Anao rery ny voninahitra. Nitera sy nihaja mandrakizay mandrakizay. Aleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany a. Andao averintsika ilay hira teo. Aleluia. Amaranantsika ny fotoana. Entintsika mideran'Andriamanitra. Anandratantsika ny tanantsika ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Aleluia. Isaky misandatra ny tananao dia efa tary fahamasin'Andriamanitra. Mendrika no asalatra amin'ny avo indrindra sy ny ambony indrindra. Voninahitra ao an'Andriamanitra ery ihany a. Nampitantsika kosa makany amin'ny vavaka fiambenana amin'izao fotoana izao a. Taheny Jesosy daholintsika rehetra rehetra. Aleluia. Amen. Zofidera ninja nanyata si ido dejafa amore
Magic
Amen. Fiambena Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho ankirandro. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho ankirandro. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho ankirandro. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavy malala no ianona amintsika tena amin'ny fifaliana lehibe mihitsy no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao tonga re fotoana izay rahantsika eto tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka izao izay nilohavan'ny fandarana misy sandrata moa isorana mampiona natolany fandarana misy sandrata teo dia viditra amin'ny fandarana manaraka tsika rehefa somahotra ao dia ny vavaka fiambenana dia tahiny tompontsika mianakavy dia tsy nisy moa fandarantsika 2 andro zay dia androany izy misy indray. Halleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra fahasoavana no mbola fahantsika miameto indray manteraka sy mahatotosana izao fandarana izay ataontsika izao. Zava-dehibe satria re dia misy tokoa ny sakatsakana kely isan-karazany izay mitranga fa Andriamanitra tompony teny farany foana. Halleluia. Tompony teny farany foana Andriamanitra ary
isaorantsika an'Andriamanitra ny fahatotosany zao fandarana zao angatantsika amin'Andriamanitra tsy hisy ny misampona, ny sakatsakana, ny fatapahan'ny connexion sy ny zavatra maro isan-karazany iseo fa matoky an'Andriamanitra tsika fa vita totosatra amin'ny farany ty fandarantsika ity. Andao ary tsika mivavakantsika amin'izao fotoana izao. Mirabana rehetra aloha zay tonga. Zay hitako hatreo ambonimbony ihany no arabaiko tahitompo ranabavy Minisy Matoky eto France, Fabiola Zanakadapa Koety, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Artisanat Madagasikara, France, Tahiny Jesosy Angèle Pagès France, Razana Soa Sylvia, Arabie Saoudite Mario Lali Koety, Roli Anish Allemagne, Fabiola Zanakadapa, Antra Clarisse Madagasikara, Jessica Patici France, Rantalina Marie Charline Madagasikara, Soameva France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Jessica Patici France, dia tahiny tompo Erikarak France, Kata Kambalala France, Azan Monique Koety, Lovlitina France, tahiny Jesosy $100 Koety, toy Jesosy mandrakizay Allemagne. Tahiny tompotsika menakavy raha ohatra ary tontsika ny fotoana izay hainotsika ivavahantsika metrahantsika ny fotoana ampitan'Andriamanitra ka raha afaka mitendra no vavintsika ny ana mahiny soa dia mitsika fitenenana izy avy hatrany hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Ny ana mahiny soa ano avy hatrany ary ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika menakavy izay manaraka izao vavaka fiambina. Izao miaraka hivavaka ary sika. Jehovah ary malala misotronao izay no izao fotoana saropidiny menao anay izao. Satria Jesosy sy fatria dia tena nomenao tombonandro izahay, nomenao aina fahasalamana, fahasoavana anaty tosa ity tontolo androandroany ity. Kehitriny Jesosy dia tena hoe hanomboka izao vavaka izao izahay dia perakeperaky tananao feno. Sofrany Jesosy mba tena hoe ny herinao, ny kasikao, nosotrao no anjaka aminay tsirairay avy. Ho an'ny pasteranay izay hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ireo rehetra hitondra ny vavaka firenena ary ho anay tsirairay avy izay manotronay izao vavaka izao ihany koa, tena mifainao masina no anjaka ao anatinay tsirairay avy. Ny connexionnay Jesosy tena hoe arovy tsy hisy akasika indrindra fa ny ratsy izay maniry hanapaka lalandava tena hototosa amin'ny fotoanandroany Jesosy izany no hitalaonay aminao. Ireo mbola eny an-dalana ka maniry araka izao vavaka izao na ireo sendra mandalo kasio Jesosy kasio mba ho feno ny herinao, atsapa amin'ny fahasoavanao, atsapa fa ilainy ny fisinao ary ireo tsy takatry ny sainay Jesosy dia fenoy tsy ho tahaka ny idiranay teto no ivoanay eto fa kosa ho fenonao ny finainao masina, ho fenonao ny herinao, fenonao ny kasikao. Ka izao vavaka izao dia hitondra soa eo amin'ny fiainanay, tsy androany ihany fa mandry ny andronay mpiainanay manontolo. Voninahitra sy ny dera dia tolotra ianao mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka nanavavitsika maheno sotsika tao anatin'izay tao anatin'izay vavaka matsiro nety nanomboana ny fotoana izay. Andriamanitra manankirepasoavana ane hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha navavy maheno soa. Alleluia. Alleluia. Hiditra amin'ny fandarana manaraka ary tsika emiry aloha tsika fa anatin'ity hira ity ny angatahako aminareo aloha dia izao: inona no hira tianareo alefantsika androany? Inona ny hira mba tianareo alefantsika eto izay manoratra voalohany eo dia izay hira izay no alefantsika voalohany. Ny alefantsika eto afaka somambo dia alao ataontsika ohatr'izay araka ny teniko tamin'ny heriny rehefa soma dia toke tsika rehetrarehetra ihany no mifidy ny hira. Alleluia. Dia inona ary no hira tianareo alefantsika eto izao? Izay no ataontsika hira mandeha eto amin'ity androany ity. Amafisiko ilay dina any mialy. Izay no ataontsika misaotra tojo. Amafisiko ilay dina, inona moa dikan'iny izay misy titre n'iny hira iny?
Pansy sabatsika menakavy Marizô na Simi tonga soa daholo. Izy koa Felana Rakody tonga soa. Alleluia. Lovlitina tonga soa. Amafisiko Laidina. Zay mihitsy hoe titran'izy iny. Zay mihitsy le izy. Dina. Marina zay. Nahoary tsy tapetsika. Io le hira io. Alléluia. Mbola mandeha tsara ve ny aminareo? Mbola mandeha tsara ny amintsika any a? Mahare tsara, mandeha tsara ozy izy misaotra anareo satria aty amiko tsy mandeha. Dahoary ataontsika ary ity misaotra ny toziny nangataka ny ity dia ataontsika izy ity ho voninahitran'Andriamanitra dia mihaino voninahitra ao anatin'ny ity ity nareo ny zavatra ataontsika dia izao. Alleluia. Hanao ame voninahitra an'Andriamanitra indray tsika. Inona no azonareo hanomeza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny tiritinareo afaka manoratra dia vakitsika eo hoe izao no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa zao itenareo za tamin'ny zavatra teny nijoroko avonimbelona eto androany. Asiako anjara tamin'ny fakomaly tsy nisy fandarana dia ny omaly tsy nisy fandarana dia ny androany atambatra ny azany anankitelo. Alleluia. Tamin'ny fakomaly ravana tamin'ny fakomaly ny zavatra nitranga atao ampiasana anay. Ny moa zavatra ohatr'itony ny zavatra madinidinika fa hitako mihitsy hoe tena nomezako voninahitra n'Andriamanitra satria na hatramin'ny zavatra mety ho kely eritreretin'ny olona ho kely dia manavaka Andriamanitra. Dia za mahafinaritra anahy mihitsiny ary efa anovan'Andriamanitra zavatra hiavahako amin'ny olona. Tamin'ny fakomaly tao ampiasana anay nisy meuble ngeza be izay avoaka anatin'le misy ohatran'ny efitra kely fa sy nahita izay dia avoaka avao le meuble tsara tarehy be izay ary fragile ihany koa le izy satria vita amin'ireny plexiglas ireny izany le izy. Dia teto aloha lehilahy be dia be namoaka niezaka namoaka an'izy ka sady tandremana mamoaka azy no mavezatra be le izy. Dia teo angambany efa 20 minitra lehilahy efa ho firy niezaka namoaka an'izy. Dia tamy avy any amin'izay hitako ry zany manao an'izy eo dia avy amin'izay dia nanatona teny ahako. Dia nisy anankiray teny ino no mpanavitra antsika eo izy mantsy anahy zany fa ino mety havitan'io ka niary avana dia mahafinaritra anahy mihitsy io resaka manandranandrina zavatra tsy vitan'ny olona azy mety amiko mihitsy misy zavatra ataon'olona aloha dia teneniko aloha aloha mba handramako aloha sao mba mety mety tena mety amiko mihitsy. Dia jereko amin'izay jereko lavitra izy dia mieritreritra zany hoe izao no tokony hanaovana an'ity zao. Averaka aloha zareo manao za mety hita an'le izy hoe izao ty. Dia izy amin'izay aho ary fa aloha andramako le izy dia nangataka olona anankiray satria mavesatra izy ianao mba mitazona vazy dia atsa za zany no miguide an'le izy. Satria nisy zavatra kely natao izay 3 minitra. Alleluia. 3 minitra tafavoaka tsisy kika tsisy siba tamin'ilay fomba namoahako an'izy. Tena nioraka ny olona tena faly satria izao rehefa lohan'andro izy azy fa namasina tolosaina fa ive dia tsy ety matoa io tafiditra teo dia tokony tafavoaka izay moa ny tenako olona tokony tafiditra ho io tokony tafavoaka tena rehefa izy tsy nety ry zareo efa teo efa 4 minitra fa tsy ampy 3 minitra ary gaga ry zareo voaka avany tena
za tena tiako zany satria za zany tena nanteny fanamasina sy tolosaina ava io dia jovity 3 minitra ho arabe indrindra dia tafavoaka ahoana ozy izy zany olona zany izy zany vita le izy tsisy kika tsisy neninina voninahitra n'Andriamanitra faharoa manakaraka an'izany tiako zavatra anankiray ngezabe omaly indray sy atao ampiasananay ihany izy any amina toerana anankiray mpiara-miasa amin'ny fiasananay dia misy entana ray baoritra zay tena important be mihitsy saripady be tokony handeha ho avoakako any amin'io toerana io. Ny olana nefa dia zao isy magasin ngezabe aty amin'ny faritra misy anay anao ouverture ny zavatra ary ao anatin'io baoritra io ny entana ilaina satria ho avy ny mpanao gazety rehetrarehetra akasary ny ouverture ny zavatra dia ireo akanjo ao anatin'ny baoritra io ilaina amin'ny ouverture ny zavatra io izay tokony omaly amin'ny 10 ora ka raha amin'ny 10 ora no misokatra le amin'ny fomba ofisialy le zava-mitranga dia tokony amin'ny 7 zany tonga ao iny entana iny satria mbola anaovan'ny mannequin ohatr' izany. Ny olana nefa dia zao io entana io efa tokony fakomaly no nalaiko ary zarery ihany no manana lalana moka an'io entana io zany hoe fakomaly tany a Paris tampoka namita asa tany a Paris tampoka dia tsy trarako tamin'ny fakomaly dia rapide ny omaly zany tokony hoe amin'ny 7 zany efa ny amin'ny valo sasany vao tonga ny ampiasanako aty ampiasananay dia mbola 45 minutes vao tonga ny amin'ny toerana io tsy ho tratrako mihitsy zany ny amin'ny 7 nefa le olona zay miandraikitra ny tokony meko ny entana nefa tena mikoropoka be mihitsy rado ahoana ny atao fa tena fabaraka satria tonga daholo ny patron be ninona télévision ninona makapanao gazety dia tsy ho tratrako mihitsy zany. Dia zay fanamasina Jesosy tena ampio aho fa marina hoe tsy mahakasika be anahy hoe ahoana le izy fa mba tiako atao hitan'ny olona zany hoe raha tsy azo le izy za tsy ho betsy akory fa le olona le mifandray amiko misy olana amin'ny asany ary ihany koa mba ao anatin'ny asako ihany koa za koa mba tokony responsable ihany amin'ny asako teo zany ahoana re zany ny atao dia vao marina be dia natso an'le olona any amin'le famoahana l'entana hoe zao raha sanatria tsy tonga dia mba misy olona refako non sisa rado saripady be ato izy ka zany toerana zany tsy azo hidiran'ny olona rehetrarehetra saripady be rado ato izy tsy possible zany izy fa tena ahoana tsy mety zany dia ho zao fa ezaka ho any ary aho fantatry ny hoe fa tsy ho tratrako mihitsy zao no nataoko aty amin'ny toerana misy anazy aty amin'ny 50 km miala n'io toerana io no mivavaka Jesosy ampio tena inona ny vahaolana fa tsy tratrako le olona le manao fotoana amiko omeko fotoana amin'ny 7 ora sy 7 any amin'le toerana zany efa amin'ny 7 ora sy 10 vao miainga aty amin'ny toerana misy ary 45 minutes vao tonga any ary le fety be anomboka amin'ny 10 le akanjo tsy maintsy tonga any amin'ny 7 sasany farafatara le enjakenzana be zany za mivavaka za Jesosy tokony andraikitra amin'io amin'ny anaranao Jesosy niverenako natsoina le olona le olona tsy nety tamin'ny maraina tsy mety mihitsy natsoko aloha tena tsy afaka ho aza fa zao ampidiro io olona io natsoko le olona ray le hiraka natsaiko nanao appel WhatsApp asiana vidéo ndana ho hainao mihitsy ampisehoan'ny olona io za ataoviany ny feoko ka misy namako be zay ao anatin'io le toerana fankalana hitana io dia voanaino izy za tokony raha ny rado ohatry rado za azo midiry anao madama tsy maninona tonga dia nomely ohatry ny tsisy nino minona le entana ao ny telefony misaotra anao misaotra indrindra tsisy olana zany rado izy ohatry ny hoe tsy nisy le resaka tamin'ny maraina hoe tsy mety lasa n'le vehivavy le entana avotra somatsara ny ouverture n'ilay événement be ho atao maly ary ny tena zava-mahavariana ozy nareo le havana tena mahavariana tonga avy any amin'ny toerana tonga any amin'ny toerana io amin'izay ozy nareo za miditra
ka mbola misy zavatra fa tokony alaiko mikatso daholo ny zavatra nikatso tao anatin'io fiasana ngesa be tsy nisy ohatr' izany tonga dia nikatso daholo tsisy nizaniza afaka maka entana hoe tsisy entana mahazo mivoaka na baoritra ray azy tamin'le fotoana natongavako izany nikatso ny système rehetrarehetra tao amin'io fiasana io tonga dia tsy misy ninona azo atao miverina ny nandeha daholo ny camion mpaka entana sy ny olona rehetra izay tokony hiditra ao zany isan'izany dana raha atao miverina tsisy azo atao tsisy entana mivoaka intsony inona zany ny entana nivoaka le anankiray vao tafavoaka le entana anankiray ilaina any amin'le toerana anankiray ilay tena important be iny vao voaka iny nikatso tao anatin'le fiasana tsisy entana mivoaka baoritra ray iny ny andrasany iny tena lehibe nge zany rehefa namalala dia le entako mihitsy le entana ny ilanana par telefona dia navoaka ohatry misy miteny hoe vao efa andrady io vao efa prioritaire iny alleloia vao tafavoaka iny dia tsisy entana mivoaka intsony tsy amin'ny latsinainy vao misy entana mahazo mivoaka ao anatin'io fiasana io le baoritra ray ny andrasana dia lasa tsy afaparaka le olona izay niankina tamiko tsy voakitikitika ny asany tsy nitsangamenatra tamin'ny ouverture ny zavatra izay tena zavatra ngeza be io tena hoe tena teneniko anareo zany hoe fahasoavan'Andriamanitra tena tsy hita pesipesena azo hanina reto ny fivavahana tena tahiny tompo reto tsika halleloia tia ny fahatelo ty ataoko solo ny androany za mily fa mba hanoratra koa nareo aveo ao anatin'le irany nangatahany tojo tia ny zavatra fahatelo tamin'ny gambany tany amin'ny volana maromaro tany volana maromaro misy rahalahyko ara-panambadiana narary mafy ary tsy afehinanareo fa sady izay mivady mitondram-bavaka ihany nefa sady tsy dia lalam-pononona angamba sady efa neritrehitra ahoana moa zany ny atao satria mijery an'le rahalahyko ara-panambadiana zany vadin'ny rahavavy mampiona hoe tiana ohatry ny enjakenjana ihany enjakenjana ihany teny fianakaviana efa nandinika daholo hoe ahoana moa zany ny hevitra atao amin'izy vady aman-jana ny raha tokony tokoa satria jerena le rahalahy efa tena tsisy raisina tsony zany efa tena tsisy any velona tsony zany le ahona nentina mbavaka ao tena mbola nisan'ny finoana kely ohatra ny voatsinapy tao raha tsy diso ohatra ny antsika tao anatin'ny groupe ngamba zay zavatra fitondranam-bavaka nentina mbavaka io rahalahy io ela be tsy namevavao anareo intsony tsy midika akory zany hoe tsy nivavaka ho azy na fa tena nivavaka mbola nytoy zany voninahitra n'Andriamanitra androany izy nanomboka niverina ny asa inona moa ny olona niverina miasa rehafana olona sitrana tanteraka ohatry tsy naninona tsony anaovan'ny dokotera taratasy kely hoe reto avy tsy azonao atao rehefa ny ampiasana tsy azo mipata zavatra mavesatra tsy manao zao fa mbola tandremana ny ihany ny fahasalamana fa efa matanjika efa sitrana taloha nefa sady efa mahay kely efa tena mampatahotra tsy afaka mitsangana tsony lasa verina ny asa izy androany zany ny herin'ny Andriamanitsika zany le havana fa manasitrana Jesosy halleloia faly be am'zarynareo ny vidina vavolombelona zany satria lehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra zay ny ana zay telo zay vitako zay ny any telo androko tsy nidila ny any telo androko fa nomeko voninahitra ty Andriamanitra anjaranao zao rehefa tsika tiry dia manetana anao hoe andaotsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra soraty sy nataon'Andriamanitra taminao ho an'Andriamanitra ny voninahitra metsika Saliresa, numa misabisa, eritreritrahana, nyanjuefa, marira tsitizayata, maninana, kami situitunuku, matiarire, mafisanyare kana Jesu inunanunata kwana
nafuna wayachaminyarena nyakoputi angina amafisiku laitina iyana ileritu nisyainaku Sisa, numami sabesa, mieri ceri cahana, nyandu kuefa, arira titi sayata, mani nana, mifuku, kami sikini tuluku. Maciares, mafisañaretana Jesus, inunanata kwana Itu nafuna wayatamiana Nyakoputi angina amafisiku ladina iyana ileritu yanaku Yesu inunanakapana Nuitu nafuna wayataminyarina Nyakoputi angina amafisiku ladina iyana ileritu yanaku iyana ileritu yanaku Halleluja. Sotra n'Andriamanitra misaotra ny totsika eto anatin'izay fangatanany iriny a. Tsara le hira. Halleluja. An'Andriamanitra ny voninahitra. Dore maki ny fisorana volombenatana izy lavilitina hoe teraina Jesosy ary voninahitra n'Andriamanitra rery ihany ny amin'ny famindram-pony sy ny fitantanany ny afoko anao hatrany ny foko sy ny fiainako Jesosy malalo. Halleluja. Ozy rozy mina hoe voninahitra n'Andriamanitra fa mampahery foana Jesosy. Halleluja. Misaotra an' Jesosy fa reraka teo aloha dia efa nomeny hery zao. Halleluja. Ozy izy ranam-pavitody. Teraina Jesosy malalo vita somatsara ny herinandro. Andraisantsika ny sabata fafinaretana miaraka amin'ny Jesosy malala. Halleluja. Ozy soameva. Ozy izy haina hoe teraina Jesosy fa dia teo aza ny sakatsakana dia vita somatsara ny audition natao androany. Tato valy tsara daholo ny fanontaniana. Ny sakana ny fotobe ny tanany. Nandringa be omaly. Tsy nahatehana tany dia hoe andao ametrahantsika tanany ty ny sakanay zafady. Ny sakanay ny votobe ny tanany nindringa avy eo maly dia tsy nahatehana dia hoe andao ametrahantsika tanany ty saky ty dia androany izy tsy vototsy sady nandringa kely sisa. Halleluja. Arabay ny saka zany. Halleluja. Tahiny tompo raha lafaly raha heritovo Aingrina Rodriguez dia rena Jesosy izy Aingrina Rodriguez fa tena nahita fahitapity be tamin'ny patronko za fa natsondry zareo za dia vao nahita nipotra reo dia nandeha fa zava-maneno be sady faly dia nitehaka be angaso aloha dia sady nitehaka hoe paty mandra-patongako teo dia avy eo dia nitsenainy madamako niaraka tamin'ny orika mamy sady nivininy sady nitolorany vola tao anaty valoka
dia mbola narahy fisorona be ndry voakasika me mihitsy ny foko tsy mbola nisy patronanao atahaka izany. Haleloia kosa izany Rodriguez tsara fahitapity be mahafinaritra be kosa izany pati inona dia ilay pati ny tontolo androko andrano izy tojo tsapako be hoe niezaka nandoto ny foko sy nanakotana ny asako ny devoly androany sady nampiasa ny sefoko memenina sy tezitra tamiko fa tsy nahomby zareo satria efa saika tezitra ihany za fa nindry ny foko za dia nilamina avy eo sady izay ny tena nakasika ny foko afaka atondrota aty afahy dia nisy mpiara-miasa tonga hiasa atoandro tsy naheno sy tsy nahita ny disadisany seho teo ampiasany dia niteny hoe mahay allemand be ianao tojo novakiko daholo ny zavatra nisoratanao omaly tamin'ny asanao fa mety tsy mazava-be daholo ary tsisy diso mihitsy ny grammaire za ozy mba te ahay anoratra ohatranao ndry voakasika loatra ny foko hoe za ty zay gazy kely ity fa nitsiritra ny olona. Haleloia tsara ny tompo tojo mahafinaritra zany. Haleloia raha zany sosy vita iny Jesosy misaotra an'Andriamanitra ozy izy lina fa dia nalafo hoe tana tamin'ny lahadibisy androany tany an-tsena ary raha nivarotra ary nomeny hery sy tanjaka ihany koa ka navita tsara ny asa mandraraha izay nasena natao. Haleloia amen. Efa afaka ny ray ura nampiasa an'ilay fasy ray ura ranabaviliana dia na Jesosy fa nangatabavaka teo amin'ny akiavitra fa dadan'i Gabriela nisy examen important be nataony dia 20/20 notiny. Haleloia mankasitraka ny ekipa rehetra nitondra mbavaka rehetra Jesosy any amaly fitianareo omaly koa za mibolisitra teo amin'ny dosy sofa tsy natoninainga anaran'i Jesosy fa saika ny lohako ny tsanainy indrindrany karo misaotra Jesosy marany amin'ny fiarovanao ahy. Haleloia tsara ny tompo arabaina Suzelina. Haleloia dia raiko Jesosy ozy izy Fabiola fa 2 jours tamin'ny androany za nisotrotra be foana ihany ny asa fa zahay nisosasosa be fotsiny teo zany asa fa tsy mandreraka mba niavaka be ny asako vita raha tamin'ny herinandro ity. Raiko Jesosy engany mbola hitorapitso sabata mba milamina sabatako amin'izay tsy voahelingelina amin'ny anaran'i Jesosy tsy voahelingelina sabatanao rapitso fa ho alamin'Andriamanitra tsara mihitsy. Haleloia tompo tsara indra rahaingo tarihin' Jesosy izy koa ozy izy zanabavy hoe ny andro voalohany zany tamin'ilay tsy nisy iny zany ny andro voalohany saotra Jesosy nanome hery fa vita somatsara ny asany Ramadan. Ny andro faharoa haleloia nandeha nanao vahiny tamin'ny fianakaviany madamo zay ary teo daholo mpiasa rehetra efa 12 nomena cadeau fa za nomena 2 fois ny an'ny mpiasa satria. Haleloia zany no fahitapity zany. Haleloia ny andro fahatelo fijerovava fahatelo somary malahelo kely te hita an'ilay kozinako eto za dia kay zareo no natson'ny patronko hanao ny volony. Haleloia fa hita somatsara zay. Haleloia zany zay zay nofonareo tanteran'Andriamanitra. Haleloia tsara be ny tompo e. Tsy hainy manona anao raiky Patricia dia atao hoe Paty. Ay Paty pahay hoe misy Patricia ny anaran'ny Angolina Rodriguez mbola tsy haiko ndray zay mbola tsy vidy ilay produit koa reo pastera fa lavitra anay vao mahita amin'ilay Claire sy Action. Ay raha mandeha raha ty aminay aminao ny akaiky to dia ataoko tsy hita tsony iny zavatra io fa manana fitaovana fanaovana an'iny nambiny tsomakirina. Haleloia dia raina Jesosy ozy fa voaharo tamin'ny foana tamin'ny sakafo nandritra ny 2 andro zay fa nandeha na dehibe tamin'ny patronko azy fa rehefa tsy ny sakafo sakafo ireny voaharo tamin'ny sakafo maloto zany angambany ireny tiana tenenina sa hoe inona ny tiana tenenina. Dia raina Jesosy fa tena nilamina ny tontolo androko androany sady afaka ny arety tenda voninahitra Andriamanitra ozy erika. Haleloia dia raina Jesosy fa nahazo cadeau tamin'ny patron koa fa Fabiola zanaka andava sy ny fianakaviany za vita Ramadan iny fa faly be za dia raiko Jesosy. Haleloia raina Jesosy fa niaraka tonga somatsara netana nalevako tamin'ny firenena samihafa nahazo fahitapity be tamin'ny sinoa. Amen. Arabaina ranabavy mankasitraka anareo rehetra ny Jerovavolombelona mahafinaritra be zany ranabavy Angelina ho tahiny tompo hatrany any ny asanao. Haleloia ho ambinina hatrany hatrany ranabavy
Angelina Diamond. Misaotra antsika rehetra tamin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra matoky sy mino fa hitan'Andriamanitra daholo ny soratra ataonareo ireny a. Tsapan'Andriamanitra daholo ireny fanomezam-boninahitra ny anarany ataonareo ireny. Ary za resy lahatra fa tsy mba ataon'Andriamanitra vita-mbory ireny. Fa tena mbola anao mihoatra lavitra noho izay indray mba hampisokatra ny vavanareo raha amin'ny latsinainy indray a dia tsy maintsy anaovan'ny zava-mahafinaritra be vaovao-indrenareo. Halleloia. Eny ary izay no ela isika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany moa tsika androany isika mba hiainao mampiona indray ela dia ela misy mampiona tsy nitory teny a. Androany dia mampiona indray no hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha isoarany ny baibolitsika avy hatrany to dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika meno finaritra daholo isika mianakavy a. Rehefa vita moa ny tory-teniny a na dia efa tsy dia mitako intsony ary inona no tokony ho velabelarina. Rehefa mampiona mantsy no mitory dia mba izay mihitsy no fahatsapako indrindra inona tsy moa izany Jesosy no velabelariko amin'izany. Fa dia fanamasina nefa ny amin'ny anahy tolo-tsaina ihany amin'izay. Meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Ny tompo mampiona anao ary ny fitenenana. Amin'ny fifaliana lehibe indray no arabako antsika rehetrarehetra raha fanamalala ato anatiny fantarana vavaka fiambenana dia falindray meona aminareo a. Dia fifaliana ho ako ny hitondra tenin'Andriamanitra efa-pahaizantsika indray androany. Halleloia. Ato anatin'ity fandarana ity. Dia faly mandray anao izay raha sambany ianao vao tonga eto dia tonga soa ara-paina manokana maretatra amin'ny farany. Atsika izay efa paketo ihany koa dia ara-paina foana ary fifaliana foana ny mahita anareo a. Tsy verimaina akory ny fotoana izay rahantsika eto fa tena fotoana kosa tena natokantsika ho an'Andriamanitra. Ijery ten'Andriamanitra tsika rehefa feo fa mialohan'ny hijerisika ten'Andriamanitra aloha dia te hizara kely aminao fotsiny momba ny fiainan'ny Noa moa no hijerentsika androany. Ny fiainan'ny Noa ary avana malala dia azo lazaina mihitsy hoe tena nisy zara maromaro. Ny zara 4 teo eo ny fiainan'ny Noa zany raha tena voafaritra ato anaty baiboly. Halleloia. Ny fiainan'ny Noa voalohany dia ny fiainany teny amin'ny fiarahamonina nanambady aman-janaka izy dia niaina ara-dalàna teny izy dia tonga ny fotoana anankiray niditra tamin'ny fiainan'ny faharoa izy rehefa namangy azy Andriamanitra. Dia niteny taminy manao hoe manamboara sambo fiara. Ary fantatsika tsara fa Andriamanitra rehefa nanome anazy ny fanamboarana ny sambo fiara ry avana dia tsy niteny fotsiny Andriamanitra ataovy amin'izay tianao ny sambo fiara fa nanome tsara mihitsy Andriamanitra sy ny Noa ny sambo fiara ary rehefa hitan'Andriamanitra hoe ten'Andriamanitra fa ny aratsy ny zanak'olombelona dia nanome baiko Andriamanitra. Jerentsika zao ohatra ny Genesis 9:9-13. Dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe Genesis 9:9-13 hoy Andriamanitra tamin'ny Noa. Ny farany nofo rehetra efa mby eto anatrehako satria efa enidoza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa nindringana azy mba amin'ny tany ahy. Manaova sambo fiara ho anao amin'ny hazo gôfera. Asianao efitrefitra ny sambo fiara, petahanao dita ao anatin'ny zo ivelany izy ary toy izao nanaovanao azy. Akio 300 ny lavan'ny sambo fiara, akio 50 ny sakany, akio 30 ny aviny. Asianao fidirany mazava ny sambo fiara ary amin'ny akio iray ahavitanao azy hatreo ambony. Ary asianao varavarana ny rindrin'ny sambo fiara, ataonao efitra 3 mifanongoa izy ary indro izay faritra masafitranao ambony tany andringana nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra dia ho faty rehetra eo amin'ny tany. Ajantsika eo efa imbetsaka rehefa nitory momba ny sambo fiaran'ny Noa ary efa betsaka ny fanazavana efa nilazaina teto mahakasika an'ireo baiko izay efa nomen'Andriamanitra ny Noa ireo momba ny tokony hanaovanao azy sambo fiara. Fa tao anatin'izay raha namalala matoa Noa namen'Andriamanitra baiko dia efa te hanavaka ny Noa Andriamanitra. Ary efa voalaza ny ten'Andriamanitra fa i Noa kosa hoy ny ten'Andriamanitra mihita n'Andriamanitra fa marina tao anatin'ny olona rehetra izay ratsy teto amin'ity tany ity.
dia nanapa-kevitra Andriamanitra hoe mba hanavahako ny ahy, mba hanavahako ny marina sy ny meloka, dia tokana ihany ny ahafahako manavaka azy, asaiko manao samby fiara mba hahafahany miaro ny ainy. Aleloia. Tsy ho ringana, tsy ho faty ao anatin'ny safotrano. Rehefa nahazo baiko no ahy dia azontsika tsaina tsara mihitsy fa tsy tsy mora nanao ny samby fiara io. Ary 100 taona no ahy nanamboatra an'io. Tena hoe occupé tanteraka mihitsy izy. Ny fotoanany tena tsisy lalilany amin'ny zavatra tsy misy antony. Inoko mihitsy ny havana. No atany izany miasa ihany izy. Mamelany ankohonany. Ohatra ny isan'andro izy satria Andriamanitra tsy hoe sady nanome baiko anao namboatra samby fiara no napidina vola be hoe ity ary ny vola be no tsy miasa tsy ianao manomboka izao na hoe napidina mana ho anao dia mihinana mana fotsiny. Fa tena sady niasa izy namelany ankohonany nanana ny asa mandraraha ny biby fiopiny sy ny fambolena izy no nanamboatra samby fiara. Azo antoka fa tena tsy nisy fotoana verivery maina izany ny no ary hapana malala. Rehefa avy miasa izy dia ao anatin'ny sainy foana, ao am-pony foana fa mbola manana samby fiara izy ho amboariny. Misy fotoana no mety reraka ohatra avy miasa tany dia mety tsy mahavita. Ohatra antsika eto ihany hoe manao fandarana foana tsika isan'andro, misy fotoana tena reraka dia miteny hoe tena tsy vita aloha ny fandarana androany fa tsy tratra. Dia ohatran'izany koa no mety nisy fotoana izy reraka dia miteny hoe tena tsy navita androany na dia nampiakatra hazo anankiray ary fa reraka. Ary nahatonga ny 100 taona vao vita satria tena zary avana mino fa nisy an'izany tao. Fa rehefa tonga kosa ny andro sabata, aleloia, dia ozy izy no hoe mandritsy ny herinandro mety navita nampiakatra hazo 3 fa ato anatin'ny andro sabata kosa tsika menakavy dao hiara hiasa mba hahenjentsika izay mba tsy vitantsika tamin'ny herinandro. Mety mba mahavita mampiakatra hazo 10 tsika ohatra ao anatin'ny andro anankiray miara-miasa dia miakatra ihany, mandroso ihany ny fahavitan'ny samby fiara. Tao anatin'ny 100 taona dia inoko fa ohatran'izany ny fiainanao. Ary tsy nanana fotoana lany tamin'ny zavatra hafa mihitsy hoe nilozana nanao zavatra tsy mahasoa, fa rehefa tsy asan'ny nofo ny tadiavana vola samy milomana vady aman-janaka dia ny hamelona ny fotoana dia asan'Andriamanitra satria baiko n'Andriamanitra nanao samby fiara. Rehefa tao aorian'ny 100 taona ny afany dia ho avy ny oram-be, ho avy ny safotrano dia nasian'Andriamanitra niditra tao anatin'ny samby fiara amin'izay no dia nanome baiko indray Andriamanitra. Aleloia. Mitoy izany le baiko nomen'Andriamanitra no rehefa vita ny samby fiara dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe vakitsika indray le Genesis 9:1 andininy 7:20. Genesis 9:1 ary ny zava-manan'aina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao 2 avy isan-karazany ao anatin'ny samby fiara ho velomina miaraka aminao, ho lahy sy vavy ireo. Ny vorona samy araka ny karazany avy, ny biby samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, dia 2 avy samy araka ny karazany avy, 2 avy isan-karazany makeo aminao ho velomina. Ary nalao anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana ka angony eo aminao dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany. Dia nataony Noa izany arak'izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy. Aleloia. Tao anatin'ny baiko n'Andriamanitra koa izany dia ozy izy Andriamanitra hoe ampidiro ao anatin'ny samby fiara ozy izy ny biby mananaina rehetra, zava-mananaina rehetra izany. Santatra hoe fantatra hoe nisy ny zava-mananaina rehetra eto ambonin'ny tany ny biby rehetra, aza aloha tsy mahafantatra. Fa ireo rehetrarehetra ireo izany mbola asa koa satria apiditra ao anatin'ireo apiditra ao anatin'ny samby fiara an'ireo biby rehetrarehetra ireo koa no Haleloia. Izay tsika nge mbola toizantsika ihany ilay ten'Andriamanitra momba an'ilay biby teo ihany. Hoy ny ten'Andriamanitra indray mivadika kely tsika amin'ny Genesis 7:2.
hoe ny ten'Andriamanitra ny biby madio rehetra isan-karazany dia analanao ao anao 7 avy lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy lahy sy vavy. Ny voromaridina koa isan-karazany 7 avy lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany izy ireny. Fa raha afaka fotoana za mpilatsaka ranorana ambonin'ny tany 7 andro 7 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay natao dia aringako tso ambonin'ny tany. Aleloia. Mbola nandray baiko indray no ary mbola tsy mora koa io aso io, satria voalohany indrindra aloha tao anatin'ireo dia tsy maintsy namantatra no hoe inona ny biby maloto, inona ny biby madio. Dia mbola lesona manokana indray koa iny zany dia tsy fantatra ny fomba nandraisan'ny Noa noty teo nampianarin'Andriamanitra hoe jereo ilay somary lavalava vava fa raha ohatr'ireny izy dia maloto, jereo ilay somary mitsoridrika be ireny fa maloto koa ireny. Tsy fantatra izay nampianaran'Andriamanitra azy fa mbola asa hafa koa izany ry havana. Ary tena mbola nameno ny fotoanan'ny Noa ihany koa, na dia efa vita aza ny samy fiara dia mbola tonga indray ny asa manaraka. Dia tena azoko an-tsaina hoe sokafana ny samy fiara, miala avy any ny biby dia tsy maintsy isaina, satria neny Jehova 7 ny zany biby madio, 2 couple ny biby maloto. Izany hoe tsy maintsy isaina tsara zany ireo, fa raha vao misy mihoatra ireo dia tsy mety, misy latsaka ireo dia tsy mety, fa rehefa izay ny tenin'i Jehova dia izay. Aleloia. Ary Noa dia olona efa hitan'Andriamanitra hatrany am-boalohany, fa sady mahitsy no na marina nanao ny sitrapon'Andriamanitra, miara-niaina tamin'ny mpiara-belona taminy, tian'Andriamanitra. Dia tsy niova tamin'izany mihitsy Noa ry havana. Fa ny fotoana nanaovany samy fiara teo indray ilay efa vita ny samy fiara, lasa indray izy mijery ny momba ny biby izay ampidirina anaty sankara. Izany hoe ny fotoanan'ny Noa zany ankoatran'ny asany ara-nofo dia nisy asan'Andriamanitra natao foana teo, nisy zava-panahy foana zany teo nibahana teo amin'ny fiainan'ny Noa. Ohatran'ny azoko an-tsaina mihitsy ry havana hoe izy mianakavy miaraka mampiditra an'ilay biby ao anatin'ilay samy fiara ohatra, rehefa mba eo zanany dia manampy anazy, dia miala avy any ohatra ny biby anankidimy ilay tafiditra mahazakazaka mitsorika be, mivoa daholo ny anankitelo, voaitra ny anankitelo ireo fa anankiroa ihany angety ny Jehova, dia jereo aloha fa lahy sy vavy koa, fa tsy azo atao vavy daholo na lahy daholo. Dia miditra avy any ohatra ny omby anank'enina ny omby, mbola ampiana anankiray indray aloha mitady anankiray anampiana ny omby fa 7 ny tenenin'i Jehova. Tonga indray sokatra, ilay anankiray fa tonga ela be mihitsy vao hita ilay anankiray. Zaran'ny sokatra efa tafiditra ve ilay sokatra iray eo? Ry havana, tena tsy mora izany, sady mamantatra ny hoe ity maloto, lavalava vava moa izy teo Jehova, maloto izy izany, couple ihany no mahazo miditra ao. Sady manala tolomaso anareo ihany dia ohatrohatran'izany ny zavatra nisy izao, satria tsy maintsy nijerena tsara, narahana tsara izay zavatra rehetra nitenenin'Andriamanitra, dia tena feno tsara mihitsy ny fotoanan'ny Noa. Aleloia. Ary rehefa tonga ny fotoana vita izany asa rehetrarehetra izany, dia niditra tao anaty samy fiara amin'izay Noa sy ny ankohonany, tafiditra ny biby rehetrarehetra. Vita verification kely farany, ao daholo ve ny omby, ato ve ny kisoa anankiroa, dia manao feo anankiroa, ato ve ny ondry anankifito, reo daholo zareo milamina. Ny vorona rehetrarehetra moa dia tsy fantatra ry havana fa tena asa izany, ary za mandinika an'izany ry Jehova, tena kely ny asanao ataonay raha miohatra amin'izany zavatra any, satria betsaka izany ry havana ary tena manahirana, fa nefa asan'Andriamanitra. Noa koa nomen'Andriamanitra hery izy menakavy, nahavitany amin'izany. Aleluia. Fa vita ny soma tsara. Dia tafiditra tao anaty samy fiara izy rehetrarehetra, nidin'Andriamanitra ny samy fiara, tanan'i Jehova nanakatona ny samy fiara, dia tao izy. Tao indray izy miaina ny fiainany andiany fahatelo izany tao anatin'io samy fiara io, dia teny ambony rano teny izy. Tena inona mihitsy fa tao izy tsisy nina mbola nanahirana ny sainy loatra, namahana an'ireo biby ireo ny nataony, namelona an'ireo, dia mbola nanao asan'Andriamanitra ihany koa izy, nikarakara an'ireo sy ny ankohonany mbola tao ihany. Teny ambony rano teny, tsy dia nahita zavatra be dia be fa
rano daholo no manodidina, dia mandefa vorona dia miandry an'ilay vorona hiverina. Raha tafaverina dia efa afaka mijanona, afaka mandeha mitehatany. Raha tsy tafaverina dia mbola eny ambony rano eny ihany satria mbola tsisy hipetrahana vorona. Dia izany ny zavatra nataonao tena feno ny fotoanany, feno ny occupation izany ny fotoanany rehetra misy resaka asan'Andriamanitra foana liapana malala. Rehefa tonga ny fotoana anankiray taty aoriana dia tonga teny an-tany amin'izay Noa. Rehefa maina ny rano nanomboka ritra dia mipetraka teny an-tanety amin'izay teny an-tendrombohitra Ararata ny sambo fiara dia nanomboka nivoaka amin'izay Noa menakavy hiverina amin'ilay fiainana teo aloha. Izy ireo rery sisa fa ny fiainana kosa dia hiverina tahaka ny fiainany tany aloha tany. Aleloia. Genesis 4:5 Vakitsika Genesis 4:5 ka hatramin'ny 4 aloha ny vakitsika dia dinganitsika ery ambanimbany ery rehefa feo. Hoy ny ten'Andriamanitra, ary Andriamanitra nitsodrana ny Noa sy ny zanany hoe maro fara sy mihabetsa ary mameno ny tany. Ary nitahotra sy niorohoro anareo azo ny biby rehetra sy ny voro-manidina rehetra eny ambanin'izay rehetra mandady ireny mba amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, ary efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Aleloia. Kanefa noho izay mbola misy aina dia ny rano no aza hohaninareo. 7 Genesis 4:7 Koa any aminareo dia maro fara sy mihabetsa, miteraha be eny ambonin'ny tany sy mihabetsa eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa sy amin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe indro izaho efa manolona ny fanekeko aminareo sy amin'ny tanànankareo mandinga anareo sy amin'ny zava-manan'aina rehetra eo aminareo, na ny vorona na ny biby fiompy na ny biby rehetra eo aminareo, izay rehetra nivoaka avy tao amin'ny sambo fiara dia ny biby samihafa rehetra. Dia ahoroko ny fanekeko aminareo sy haringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safodrano hanimba ny tany intsony. Hoy Andriamanitra, izao ny famantarana sy fanekena izay nataoko ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-manan'aina rehetra eo aminareo hatramin'ny tanànaka faramandiny. Ny havako efa napetraka eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary raha mampiangona rahona eo ambonin'ny tany ka hita eo amin'ny rahona ny havany dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-manan'aina dia ny nofo rehetra, ary tsy hisy safodrano handingana ny nofo rehetra intsony. Ary eo amin'ny rahona ny havana, ary hitsindro azy ahatsarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'ny Andriamanitra sy ho amin'ny zava-manan'aina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany ny famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Amen. Teto Noa avana malala, izay Noa vao nahazo tsodrana. Hatramin'izay Noa nahandray baiko foana, miteny Andriamanitra dia mibaiko. Dana Noa atao ny sambo fiara zao ampidiro ny biby. Fa teto amin'izay avana efa tsy baiko intsony ny azo. Aleloia. Vita ny sambo fiara, tapitra ny safodrano. Dia inona amin'izay nahazo Noa? Nahandray tsodrana amin'izay Noa. Teto amin'izay vao nitanteran'Andriamanitra ny fanekena rehetra izay nataony, satria efa nisy sitrapon'Andriamanitra vita be dia be tao, nanaraka tsakany sy andavany Noa, vita ny sambo fiara, vita ny mission. Aleloia. Tonga amin'izay ny tsodrano. Sika ravana aza mieritreritra handray tsodran'Andriamanitra izany ka ho tanteraka amintsika raha tsy efa nahavita ny sitrapon'Andriamanitra aloha tsika. Aza mieritreritra mihitsy. Betsaka ny tsodrano tenena amintsika eto, betsaka ny sitrapon'Andriamanitra, betsaka ny teny fikasana toriana amintsika eto, betsaka ny teny fampaherezana omena antsika eto. Ary isan'andro tsika dia zaraina teny fikasana eto, zaraina fampaherezana, tsodrano miraradraraka. Fa izany teny aminao androany, fa ny olona anankiray afaka hisitraka ny tsodrano avy amin'Andriamanitra dia ny olona iray izay efa nahavita aloha ny zavatra izay nampanaovin'Andriamanitra azy.
Fa inao ato eto dia nahavita mission izy. Vitany tsara, tsy nisy kianina ny zavatra rehetra nitenen'Andriamanitra rehefa na. Tsy maty raha nisy kianina ny zavatra nitenen'Andriamanitra ny Noa. Raha nisy zavatra tsy nataon'ny Noa tsara dia maty ihany ry Noa menakavy satria tsy naharo azy ny samy fiara iny. Mety nisy biby tsy lany taranaka rehefa mivoaka tao ny Noa satria tsy tafiditra tao ny biby sasany. Tsy fantatro. Fa eto Andriamanitra nitsodrano amin'izay izy, niraraka nitsodrano. Azo ny biby ny tahotra anareo, maharoa fara-miabetsa. Ry havana malala, nomen'Andriamanitra Noa amin'izay ny fanekena. Notanterahana ny fanekena satria vitany izay nasen'Andriamanitra nataony. Engany mba ho amintsika izany. Ary tsika rehefa manome tsodrano, miteniteny fikasana sy mifampahery dia tena sitraka mihitsy. Ary sitrak'Andriamanitra mihitsy na hatanteraka an'ireny teny ireny amintsika tsirairavy. Izay mandray any ireny ka manao amen sy aleloia dia tena sitrak'Andriamanitra ny hatanteraka an'ireny ry havana malala. Satria efa nomeny ireny. Fa saingy kosa miandry antsika. Ny Noa miandry 100 taona. Miandry 100 taona mahery. Taty aorian'ny safotra andro. Zay vao tonga ny fanekena. Zay vao tanteraka ny fanekena satria zay vao nahavita ny sitrapon'Andriamanitra Noa. Na dia efa nitenenina azy izy fa olona marina teo amin'ny mpiarabelona. Nanao ny marina nandeha mahitsy. Mbola nisy samby fiaran'ila namboarina tao. Didin'Andriamanitra nila nakatavina tao. Baikon'Andriamanitra nila natao tao. Aleluia. Aleluia. Betsaka ny olona mivavaka diso fanantenana foana. Ary miteny efa manina zange efa mivavaka nefa voafatotry ny devoly. Satria misy zavatra eo asen'Andriamanitra tao fa tsy atao. Ry havana malala, hiady mafy amin'ny fiainana foana tsika ary tsy sitraka tsotran'Andriamanitra raha tsy mankatoa. Rehefa nitoy teny ny fiainana dia nanankareny Noa. Nananana ny tanim-boloboka betsaka. Niverina tamin'ny fiainana teo aloha izy ary tena inona sa tenena sy azo antoka fa niotra lavitra ny zavatra nananana, niotra lavitra ny fananany ry havana satria notahian'Andriamanitra izany lehilahy izany. Andininy fa 20 Genesis 3:9. Misy sora-mandry ny nataon'izy 3 mirahalahy zanaky Noa sy ny teny na amina niny ray ny azy avy. Ary zanakalahy Noa izay nivoaka avy tany amin'ny samy fiara dia Sema sy Ama ary Jafeta. Ary Ama no ray ny Kanana. Ireo 3 lahy ireo ny zanaky Noa ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona ambonin'ny tany rehetra. Ary vao tonga mpiasa tany Noa ka nanao tany boloboka. Aleluia. Ary nisoso tamin'ny divay izy ka mamo dia nanalama izy ka nitanjaka tao anatin'ilay. Ary hitany Ama ray ny Kanana ny fitanjahany iray dia nambarany tamin'ny rahalahin-dreo lahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo an-tsorony dia nanao 5 anotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany iray ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy hitany fitanjahany iray. Andiny 420 dia natsiaro Noa rehefa avaka ny amamony ka nahafantatra izay efa nataon'ny zanany faralahatany dia hoy izy ho voaozona anie Kanana ho tena andevon'ny rahalahiny izy. Ary koa izy isaorana ny Jehovah-Andriamanitra Sema ary eo ka Kanana ho andevony. Hatreo amin'ny 19 no nivakitsika teo. Aleluia. Nanana tanim-boloboka be Noa, niverina ny asa tany izy ny tenin'Andriamanitra. Ary sitrak'Andriamanitra ny nananany an'izany fananany izany. Azao ry havana malala, teto kosa dia izao. Tsy nisy tsony ny baikon'Andriamanitra mba hanaovana samby fiara. Teto sy Noa izany dia niverina tamin'ny asan'ny nofony tanteraka mihitsy. Tsy nisy tsony hoe ndana indray Noa isao indray ny biby ary tanandray areo maso ny anina ary tanandray manapaka hazo manao samby fiara. Tsy nisy tsony satria efa vita ny samby fiara. Dia inona ry havana malala? Ilay fotoana izay lanin'ny Noa nanaovana samby fiara tany aloha, lanin'ny nanaovana ny asan'Andriamanitra
teto izany ny fiainan'ny Noa faha-efatra, fizaram-piainana faha-efatra Noa raha ny anaty baiboly dia nanaovan'ny Noa zavatra hafa ilay fotoana laniny taloha izy rehefa tsy miasa tonga ny hariva dia lasa izy maka hazo, manapaka hazo, maka kofehy, mametaka dity, mamao sambo fiara. Fa teto amin'izay izy inona zavatra nataony rehefa nahazo tany moloboka izy dia mazava ho azy fa raha ohatra rehefa na mahavita divay izany tsy ao anatin'ny iray andro ny olona anankiray mahavita hoe hanamboatra divay ary tonga dia mety, tonga dia hita ao anatin'ny iray andro. Raha misy olona manao zavatra anankiray ela iny vao hita, ela vao fantatra hoe inona no ahoana no hahatonga an'ity zavatra ity ho lasa mahamamo mety hoe nisy voaloboka nasisika ohatra ny endohan'ilay izy dia tsy fantatra hoe ahoana no mety nataony dia nahatonga anazy tonga tamin'ny fotoana anankiray na nahavita divay izy. Satria izay fotsiny no voasoratra eto hoe na natany moloboka izy dia nisoso tamin'ny divay izy dia mamo. Fa talohany io tao anatin'io fotoana io izany nisy fotoana izany no nanamboatra divay, nisy fotoana izany no nikaroka mihitsy ahoana ny fanamboarana divay. Izany hoe ilay fotoana lanin'ny Noa nanaovany samy fiara tany aloha tary lasa nolaniny taty amin'ny fitadiavana fanamboarana divay rehefa nanalalana. Tsy nisy resaka ara-panahy intsony adiny tanteraka satria tsy nisy samby fiara namboarina intsony ry havana. Ianao io manamboatra samby fiara, isika dia manamboatra samby fiara. Ary marina ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsy handingana amin'ny safodrano intsony. Io no mahavariana ny olona. Ozy izy Noa hoe efa tsy safodrano izany intsony milamindamina isika reraka kosa efa vita izay ny samby fiara. Andriamanitra izao efa nilaza fa nanao fianarana fa tsy handingana ny tany amin'ny safodrano intsony noho izany izany tsy miandry safodrano intsony fa ry havana Jesosy inge ho avy ny safodrano tsy izy fa Jesosy ho avy. Isika reto tsy manana fotoana izany intsony holanina amin'ny zavatra tsy mahasoa ry havana malalaka. Ny fotoana lanin'ny Noa nanaovany samy fiara no laniny tany amin'ny divay satria nahoana misy fotoana foana eo tokony natokana ho an'Andriamanitra. Tsika ve dia mieritreritra fa raha tsy manao asan'Andriamanitra tsika dia tsy hanao ninino tsika. Tsika ve dia mieritreritra fa raha tsy vafaka tsika sabata dia tsy hanao ninino tsika. Tsy maintsy misy zavatra ataontsika manolo an'ireny fotoana lanitsika hanompoana an'Andriamanitra ireny. Raha sabata tsika ny tsy mivavaka dia azo antoka fa mandeha miantsena tsika, azo antoka fa tsy maintsy misy zavatra ataontsika ao anatin'ny tokantranontsika ao. Misy zavatra tsy maintsy lanitsika ny zavatra fa ny fotoanantsika ry havana malala mamelo an'iny. Ary na dia mbola teneniko azy hoe matory tsika izao manao fandaharana amin'ny alina dia matory tsika ohatra fa izaho mbola miteny aminao fa ny zavatra izay hamelonao hasolonao ny fotoana tokony ho an'Andriamanitra dia zavatra tsy mahasoa anao izay. Araka ny teniko tany am-boalohany misy fotoana Noa mety reraka dia tsy mahavita na dia mampakatra hazo anankiray. Misy fotoana koa tsika eto reraka, misy fotoana tsika eto tsy afaka na dia nanao fandaharana ary misy fotoana tsy afaka manao fandaharana. Fa reny ao anatin'ny fotoana daholo hoe mety reraka Noa mandeha manao asa nofo, reraka izy namelona ny ankohonany. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana tokony hivavahana, misy ny fotoana tena tokony hatokana ho an'Andriamanitra dia atokana ho an'Andriamanitra. Fa aza laniana ao amin'ny zavatra, fa ny zavatra hafa handaniana ho an'iny dia zavatra tsy mahasoa anao foana. Ary zavatra hitondranao any amin'ny fahasambaraka foana, zavatra tsy hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanao foana, fa hitondranao ho any amin'ny fahalavona ry havana. Teto Noa dia mamo, ilay lehilahy anankiray mahitsy marina mamo hita ny zanany. Ny zanany koa moa tokony mba tonga dia nanafy azy, nandrakotra azy fa lasa nandeha nanantsony ny rahalahy indray dia nataony
lasa nanala-baraka dia soa ihany ilay rahalahy anankiroa fa mba tsy ety nijery an'ilay iray fa tonga dia nandrakotra ny fitanjahan'ny iray ry havana malala. Tianao Jesosy fa Jesosy mila andrasantsika koa izy, anamboarantsika ny samby fiara. Mila fotoana ny fanamboarana samby fiara ry havana, mila faharetana ny fanamboarana samby fiara. Fa raha tany amin'ny 20 taona nanamboarana samby fiara no ano ny tena tsy vitako intsony ity fa leo reraka dia ny safodrano tsy maintsy ho avy ihany. Fa nisy fotoana no ana dia tsy navita azy indraindray ao anatin'ny fony ao foana izy le lista rehetrarehetra mipetraka eo daholo ihany rehetra ny zavatra tokony ataoko azy tsy maintsy ataoko ireo, tsy maintsy vitako io, tsy maintsy vitako io. Androany tsy navita, androany tsy nanao, tsy nametaka fe, tsy nanao inina androany, fa raha pitso indray tsy maintsy vitako io. Izay foana ny tao anatin'ny fony. Ary hitan'Andriamanitra ny toe-ponino dia nandrasany ny 100 taona. Tsy nampaninan'Andriamanitra ny andiny 100 taona satria ao am-ponino any anamboatra ny samby fiara io ary vita amin'ilay izy ry. Ao am-ponao ve ny manao ny samby fiaranao io? Ao anatinao ve, aleloia, ny miandry an'i Jesosy, miandry ny safodrano, manamboatra ny fitoeranao ao an-danitra amin'izao fotoana izao? Ao am-ponao ve izany? Fa rehefa ao anatinao izany, Andriamanitra milehery anao. Andriamanitra ry havana, tena matoa Jesosy mbola tsy tonga, mbola miandry antsika izy, mbola miandry antsika tena ho azo antoka fa tafiditra. Aleloia, miandry antsika ho azo antoka fa tafiditra. Aza variana tsony lanina amin'ny zavatra fa ny fotoana fa tsy mahasoa anao izany. Tianao Jesosy mila fanampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany androany. Ho antsika izay mbola miaina ao anatina fahotana, ho antsika izay mbola miaina ao anatina fijangajangana ry havana malala, miaina anatina fahalotona amin'izao andro faran'izao, na ao anaty groupe izay maharesy ianao dia teneniko ao anatin'izany, na tsy ao anaty groupe koa ianao fa mpanaraka fandana dia teneniko ao anatin'izany. Ry havana, ianao variana io, lalao fahotana, mameno ny fotoananao amin'ny zavatra tsy mahasoa dia mieritreritra ihany ianao fa ho any an-danitra. Indrindra moa ka raha mieritreritra ianao fa mbola tsisy Jesosy ho tonga izany amin'izao nefa ianao mivavaka dia miala tsiny aminao fa mety ho taraiky eto ianao ry havana. Atsaharo ny fahotana, elao ny fijangajangana, elao ny fahalotona, fa reny no sakana tonga antsika tsy ho tafiditra ry havana, tonga antsika ho lavo ary ho afa-baraka ange tsika reto raha tsika ny tsy tafiditra ny lanitra. Ny olona mpanota ange ry havana raha tsy voavony tsy afa-baraka efa fantany izany tsy nafantatra fa mpanota izy. Nahita daholo ny olona rehetra fa reny mpisotrotoaka, mpijangajanga sy ny sisa eny amin'ny fiarahamonina eny, fa ny tena ho afa-baraka amin'izany fotoana izany hitafiainatra sy fanenenana dia isika izay efa voalaza, efa tazan'ny olona rehetrarehetra eto fa io fa mitory teny, io fa manao asan'Andriamanitra, io fa mivavaka. Kanefa amin'izany fotoana izany sanatria tsy ho tafiditra, tena miteny aminao fa tsika reto no tena hitafy fafambaraka sy elatra ary ho esoeson'ny olona sy mihezan'ny olona tsika. Hoe kay mitovy aminay ihany, mitovy taminay tsy rasa ihany nefa nandany fotoana teo fotsiny teo hitanay nitory teny sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala, mba tsy ho fandatsana antsika izao fanompoantsika an'Andriamanitra izao. Tianao Jesosy. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen ihany koa. Mankasitraka ny mampionytsika tanatin'izay ten'Andriamanitra izay nentin'izay momba ny tantaran'ny andro. Ao moa tsika no zavatra anankiray somary miavaka kely. Hitantsika moa fa omaly sy fakomaly dia tsy nisy ny fandarana. Eto amintsika eto dia misy groupe. Ao anaty groupe izay maharesy dia misy sous-groupe anankifito. Misy groupe anankifito isan-kerinandro ireo groupe ireo no mandray anjara. Amin'ny terinandro izao groupe 1 mandray anjara, tamin'ny herinandro lasa groupe 7. Alléluia. Dia amin'ny herinandro ambony groupe 2, 3, 4, 5 ohatr'izany foana. Dia samy manao izay ho afany eo zareo mahatotosa soamantsara ny anjaran'izy ireo. Ka
androany moa dia mba napetraka hoe mba efa ela mampionana tsy ny fandarana eto zany dia zao latsinainy hatramin'ny lakamisy dia ny ankizy eo amin'ny groupe no mitory raha ny tokony ho izy zany, dia ny zoma natokana nao zahako no mitory tena mampionana. Misaotra azy aloha tamin'ny fanaovana ny izay tory-teny izay Andriamanitra manaka pasahoana maro fitianao, miala tsiny fa diniko no nisaotra. Tombosy dia mitombo fa soavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Dia rehefa tsisy tapaka mihitsy zany ny fotoana mandeha ara-dalàna dia izay mihitsy hoe latsinainy hatramin'ny lakamisy reto ranabavy sy rahalahintsika ato anatin'ny groupe izay maharesy fa ny zoma ho any amin'ny vady tamin'ity androany ity efa nivonoina mihitsy hoe mba mampionana indray satria ela dia ela mampionana tsy nanana anjara tory. Nefa ny omaly tokony ranabavitsika Suzelle afaka omaly tokony ranabavitsika Lovely ka mba ho fisaorana azy rahavavy mba nanomana ihany nefa dia tsy nitory akory misaotra anareo mirahavavy tamin'ny fandeferana. Dia androany tsika ataontsika tafiditra anaty famelabelarana anankiray ny verset nitoriany mampionana, ny verset tokony nitoriany Suzelle, ny verset tokony nitoriany ranabavitsika Lovely. Ka raiso ary reto verset voalohany velabelarintsika aloha dia ilay tantara Noa ao amin'ny Genesisy nitoriany mampionana teo, ao amin'ny Genesisy manomboka amin'ny andininy ny Genesisy toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy no velabelariko hatrany amin'ny Genesisy toko fahasivy ilay andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo no vakiny teo. Ny ranabavitsika Lovely tokony tamin'ny larobia ny verset dia Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary ny ranabavitsika Suzelle ny tokony omaly dia ny Isaia faha-enimpolo andininy voalohany sy faharoa. Halleloia. Varenareo daholo zay ny mampionana Genesisy toko fahaenina hatramin'ny Genesisy toko fahasivy misaotra anareo manoratra. Ny Lovely tokony tamin'ny larobia Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary ny tokony omaly ranabavy Angelina Suzelle Isaia faha-enimpolo andininy voalohany sy faharoa. Halleloia. Misaotra antsika rehetra anao an'izay tsika androany tonga dia verset telo indray ho velabelarina ho atambatritsika anatin'ity famelabelarana ity. Androany tsika dia resaka ny Noa tokoa dia olona tena nahavariana ry havana. Nahavariana satria berehana be Noa. Ary rehefa berehana be Noa dia tena olona ny asa. Azoko an-tsaina fa sady ny asa vatana ny asa saina anao izay atotosa izay atanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'ny Genesisy toko fahaenina andininy fahasivy izao hoy ny tena Andriamanitra hoe zao ary zao ny tantaran'i Noa. Genesisy toko fahaenina andininy fahasivy. Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandray tamin'Andriamanitra Noa. Ny olona iray rehefa voalaza ny tenandriamanitra lehilahy sady marina tsy misy tsiny no miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy afaka mipetrapetraka izany olona izany. Tsy afaka mipetrapetraka fa tsy maintsy alefan'Andriamanitra, irahan'Andriamanitra manao ny sitrapo satria izany mihitsy ny olona tadiavin'Andriamanitra manao ny sitrapo. Dia nanomboka teo dia isan'andro mihaino feo an'Andriamanitra Noa. Isan'andro mihaino baikon'Andriamanitra Noa. Isan'andro manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra Noa. Nanomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa. Tsy tapitra intsony mandra-pavita ny sambo fiara. Ny fiainan'ny Noa zany dia nizara telo mazava tsara talohan'ny safodrano, nandritra ny safodrano ary taorian'ny safodrano. Taiza ho aiza tamin'ireo ny tena reo chapitra telo tamin'ny fiainan'ny Noa ireo ny tena hoe hita hoe niavaka. Talohan'ny safodrano dia ny marke ny fiainan'ny Noa, ny fiainam-panompony dia ny asa vatana be Noa. Talohan'ny safodrano zany eritreretinareo hoe sady mamelona vady aman-janaka no manao asan'Andriamanitra. Tena talohan'izany safodrano zany tsisy fotoana mihitsy ny Noa nanaovana zavatra hafa tokoa ny havana. Tsy nisy fotoana nanaovana zavatra hafa. Raha Noa zany tamin'izany nisy Facebook tsy connecté eo zany. Tsisy fotoana malinana dia mesazy ary Noa.
tsisy fotoana anaovana débat zany, tsisy fotoana na ikomentena ny sarinareo zany, tsisy fotoana anaovana tiktok dala tsisy an'izany. Fa nanamelona vady aman-janaka namana ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra ry ava malalako rehefa mahita ny tantarana ho atsika dia mampahery atsika hoe ny asan'Andriamanitra tokony atao foana. Aza manao tahaka an'ilay rahalahy anankiray, nasan'Andriamanitra foana izy, nasan'Andriamanitra vita daholo na mitety tokantrano maneho vavaka akalamanjana. Fa rehefa tonga ny fotoana nahita asa amin'izay ny rahalahy dia izao zavatra teneniny voalohany, mbola tsy niditra ny asa koa fa voavoray ny asa dia izao nametraka programa izy: za rahalahy tsy ho afaka intsony, toy izy ny asa fa tsy ahita anahy intsony aloha nareo, fa nahita asa. Marina angely izy hoe nahita asa tsy afaka nanao ohatran'ilay teo intsony, fa za miteny anao no asa sady ny asa namelona ny vady aman-janany no nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo so ianao mieritreritra hoe misy zavatra ray niova eo amin'ny fiainanao dia tonga ianao dia amariparitra be zany aloha dia tia asan'Andriamanitra ity. Midika an'izany ngery havana dia izao ohatrany hoe ny asan'Andriamanitra zany natao an'ny olona tsy hanasa. Tsy izany ake ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra natao atsika mianakavy. Na anasa ianao, na chômeur ianao, nizy ianao, na inona asanao, ny asan'Andriamanitra dia ataon'ny olona tsirairay avy. Alleluia. Tandremo mihitsy hoe zahako nahazo asa dia za nahazo promotion dia manomboka eto tsy afaka ny asa intsony. Andriamanitra tsy nanome antsika zavatra hoe vomeana sarana antsika, ampisaraka antsika amin'izany ry havana malalaka. Aza manao tahaka an'izany hoe vao hanomboka voaray asa fotsiny ilay rahalahy dia inona zavatra nitranga, tonga dia nametrapetraka za tsy ho hitanareo intsony zao aiza moa ny ahafantaranao izay mety programanao mety omeny patron mety afaka hanao asan'Andriamanitra ihany ke. Aza tonga dia mametrapetraka fa za miteny anao fa io asan'Andriamanitra io ny anotokana afaka hitahiry antsika sy io ny zavatra anotokana ahafahantsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Dia ny fanaovana ny asany amin'ny fotoana ianao manao asan'Andriamanitra dia mifantokany foana ny sainao, dia mifantokany foana ny sainao amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy misy saina zany ianao andeha hanao zavatra ratsy. Ary zany ilay nanapatovan'ny Noa tena tafajoro tamin'ny fanaovany asan'Andriamanitra no nahatonga an'izany. Dia avy eo dia manomboka teo zany Noa rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia manomboka mihaino an'Andriamanitra. Inona tsara hoe toy izy Andriamanitra manaova ianao izy samy fiara amin'ny hazo gôfera. Io zany mila mihaino tsara, hazo gôfera fa tsy hazo kininina. Andriamanitra ingeo ary havana ny zavatra tenenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahendrena lalina daholo. Tsy misy zavatra zany nataon'Andriamanitra hoe kitoto na sendra izay tsaroany vavany fa voadinika hazo gôfera. Hazo firy ry havana nisy tamin'izany tao an'ala fa ny gôfera aloha izay no nasen'Andriamanitra. Ary za miteny anao rehefa gôfera dia gôfera tao. Satria maninona? Satria gôfera ve misy ao? Tsia, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny tenin'Andriamanitra. Mianatra manao sitrapon'Andriamanitra. Ary Noa dia tena nanao sitrapon'Andriamanitra. Manomboka ny aino, izao ny atao dia nanao. Tena natanteraka arak'ilay voalaza mihitsy. Naova asianao efitrefitra ny samby fiara dia hopitahanao dito anatin'ny sy velany. Mety anontany tena ilay fataminina ary dito anatin'ny sy velany. Tena ilaina ny dito anatin'ny sy velany. Satria rano io andehanan'io. Ary raha misy kely idiran'ny rano ao dia tenanao fa tena fefika io samby fiara. Ny hevitry ny dito anatin'ny sy velany. Ny velany asiana mba tsy ho tafiditra ao anaty samby fiara izay atiana zavatra ny velany. Hoe tafiditra ny rano. Afato anatiny asiana mba haninona? Mba tsy hananany ny ato anaty samby fiara intsony fifandraisana amin'ny any ivelany. Dia inge ny aton'izany asiana dita ato anatiny mba ny ato koa tsisy hivoaka.
ny enerzia ataona aty amin'ntsika ty efa ririnina dia sarotiny mihitsy nyvazahny mamotrano hoe aza voaina ny trano fa voaka le hafanana andaniny enerzia azahoana io dia aza voaka zany koa ny azo gofera ny ditina ao tamin'ny anatin'ny sy velany ny any ivelany a mazava ho azy ny rano sy ny orona tsy hiditra fa ny avato anatiny kosa tsy misy faharinany ambaravarakely zany ny fahasoavan'andriamanitra zay fao anatiny zany hevitry ny dity anatiny sy velany dia nanomboka teo zany no a dia nanao ny sitrapon'andriamanitra atsakany sy andavany mihitsy tena zany ny atao hoe atsakany sy andavany rehefa miteny Andriamanitra zao akio telojato ny alavany dia akio 50 ny sakany ary akio 30 ny avany dia ampifamadinga ireo hoe mba mino an'Andriamanitra iny dia ampifamadinga ireo zavatra tenenin'Andriamanitra hoe toy izany hoe sy ny ahako ataoko 300 ny avony 300 ny avony dia ataoko 50 ny avony dia sakany ataoko 30 fa sampony zany samby fiaranao zany zany zavatra tenenin'Andriamanitra zany voakajin'Andriamanitra hoe ahafahany mba mifloateny ambony rano be aleloia nanao sitrapon'Andriamanitra no ary nandritra ny tao mialohan'ny idirany tao dia mafy tokoa ny asany Noa manisa hoe reny ary jerinareo tsara fa lahy sy vavy daholo no nampidirina tao anaty samby fiara Andriamanitra tsy napiditra hoe gana lahy sy gana vavy na bitro lahy sy bitro lahy na bitro vavy sy bitro vavy satria maninona zay mihitsy ny nanovan'Andriamanitra azy misy lahy sy vavy raha amin'izao andro tsika izao no misy ny samby fiara mijoro alohan'ny ny samby fiara le Noa ateneniko reo fa tena ho sarotra ny fandidina satria isy lehilahy aroa samy hafa te hiditra any vehivavy samby vehivavy tafidy te hiditra any satria maninona andro fandrosoana zao fa tamin'izany ry havana na dia ny biby aza lahy sy vavy tenenantsika zany hoe ozy ny olona mitsara olona nareo fanambadian'ny lahy sy ny lahy maninona ny olona raha vela manao fa za tena miteny anao angahoa ny olona azo sakanina tsy hanao zany fa tsotra fotsiny tena tsy sitrapon'Andriamanitra zany biby aza lahy sy vavy ny hiditra vita zay vita ny asa ngeza be sady namboatra ny samby fiara no napiditra ny biby eritreretinareo tonga rehefa zany miandro sokatra sy escargot hiditra ao zany tsy haiko hoe raha soavaly no nampidirina tao soavaly jejojejo maikamaika mihazakazaka misaotisaoty reny vetivety kely na hoe reny pantera moa tsy ny tena biby mery mihazakazaka indrindra fa teo izy satria maninona ny andro izy satria maninona sitraka paresseux raha reny moa zany dia vao mely loza fa nataony satria maninona sitrapon'Andriamanitra mila faharetana antsika manao azan'Andriamanitra mila faharetana mampiditra ny zanak'Andriamanitra anaty samby fiara alleloia tafiditra azy ao voninahitra n'Andriamanitra ny vady aman-janaka no any ananitra tamin'ny tao ara-dalàna tsara fa tsy akory hoe sozanina kely rehefa le kerekely reny satria herinandro tsy nomena sakafo satria manao samby fiara tsy zafady voakarakara tsara ny zanany sy ny vadiny voakarakara tsara ny zanaka sy ny vadiny Noa satria maninona ny asan'Andriamanitra nataony ny famelomana ny ankonina tsy nataony ambany zavatra mba izao ataontsika zany indrindra ho antsika lehilahy velominy ny vady aman-janakitsika fa ny asan'Andriamanitra raha laza tiana tsika tsy ohatr'izao ary tsy ny Andriamanitra tsika io ka nahoana ny asany no tsy ataontsika halleloia zay ny voalohany avy eo indray alohatsika fisotroana rano kely lavalava mantsy ty fandarantsika ty androany
Alleloia. Tadidina iny tojo le dessin animé iny izy amin'ny flash. Vitsy zay. Mbola anaty sitrapon'Andriamanitra foana. Miditra ato anaty samy fiarinao. Hoy izy Andriamanitra ny amin'ny Jenosy 7 midira amin'izay amin'ny samy fiara, ianao sy ny ankonanao. Dia niditra izy. Ary rehefa niditra izy dia avy ny orana, nikatona ny varavarana dia avy ny orana. Za teteny aminao fa fotoanan'ny avy orana izao. Ary ho avy fandringanana io. Raha ianao mbola tsy tafiditra anaty samy fiara amin'izao tsika miteny izao, midira. Midira. Misy plaso anao. Inona moa ny endrikesy samy fiara? Jesosy ny endrikesy samy fiara eto. Ndao tsika hiditra ao amin'i Jesosy. Ndao tsika akao amin'i Jesosy. Ho avy. Io ihany. Io samy fiara ihany ny fiarovana tamin'ny safodrano tamin'izany andro izany. Tsy nisy zavatra. Ary izany miteny anao fa fandraisanao an'i Jesosy ihany no vahaolan'ny fiainanao fa tsy misy. Teo any an-danitra ianao ndao raiso Jesosy. Tsy misy afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Misy ohatra ny vidina vavolombelako teo koa telefônina dia vita ampidiry io. Finoanao an'i Jesosy no ahavondrenanao. Niditra anaty samy fiara. Rehefa niditra anaty samy fiara dia avy ny orana. Fa tsy maninona. Avy ny orana fa tsy lena. Difotry ny rano ny hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra. Fa zareo tsy difotra. Mifloa teny ambonin'ny problème ny azy ny samy fiara. Alleluia. Midira ao Jesosy ianao fa ho hitanao fa mifloa teny ambony. Na miakatra ny rano, ianao mbola ambonin'ny rano. Tondraka ny rano, fa ianao mbola eny ambonin'izany. Alleluia. Ao amin'i Jesosy ihany ianao ny afaka hitan'izay. Dia inona moa fa dia niakatra teny zareo dia tao anaty samy fiara tao. Tsy nisy inona ny trano. 7 andro sy 7 alina ny andiny 7 tsika izao Jenosy 7 andiny 7. Ary naharitra 7 andro tambonin'ny tany ny safodrano dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samy fiara dia nitsikafona afaka amin'ny tany izy. Ary nahery ny rano ka dia tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samy fiara. Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarona tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra dia 520 akio no nioaran'ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Ina moa ny dikan'izany? Natao mihitsy ny hoe tonga ny safodrano ka nanizaniza manarehetrehitra hoe ny amin'ny toerana ambony indrindra dia ny toerana ambony indrindra mihitsy no safotry ny rano. Satria inona? Andringan'Andriamanitra. Natao andringanana io. Dia vity izay. Dia teny ambony samy fiara matsapa hoe mbola atao amin'i Jesosy tsika. Mbola atao amin'i Jehovah Andriamanitra. Mbola atao mba hanelatry ny tsotoana. Alleluia. Fa izao amin'izay ny zavatra nahavariana amin'ny Genesisy teo. Genesisy 9 tsika. Genesisy 7. Nandalo ny zavatra ngezabe anankiray rehefa tapitra amin'izay ny sitona ny rano maina ny tany dia izao ho avoaka n'Andriamanitra amin'ny samy fiara amin'izay azy zareo. Fa rehefa ivoaka ny samy fiara izy any amin'ny Genesisy 7 andininy voalohany. Amin'andro ary Andriamanitra nitsodrano Noa sy ny zanany hoe maro fara ary mihabetsamana mameno ny tany. Ary nitahotra sy niroro anareo ahazo ny biby diretra sy ny voromahery nanomboka teo amin'izay izay biby taorian'izay dia matahotra ny Noa. Nanana ny Noa fanapahana. Alleluia. Dia nomena tsodrano zareo. Tao mba nilatry ny fotoa ao anaty samy fiara nomena tsodrano 2 fara sy 5 fa mita ino tompo. Teny ny lamina teny ny fiainana. Nisy sakafo tao, nisy ny rehetrarehetra tao anaty samy fiara tao. Ao amin'i Jesosy misy ny zavatra rehetra. Za teny aminao. Atao fotsiny izay tafiditranao ao fa rehefa ao ianao
hitan'Andriamanitra ny zavatra azo atao anao. Misy ny zavatra rehetra ao. Halleloia. Misy ny zavatra rehetra ao. Dia any amin'ny Genesis 4 atsika. Misy olona vavanga ataonareo tonga soa. Karaha jery sangy efa tsy vaovao intsony. Halleluia. Efa eo foana izy fa alefa tsy izy tsy mipoitra eo. Dia nahazo tsodrano lava be eo ny Genesis 5:9 hatrany amin'ny 11 dia tsodrano an'ny Noa daholo. Rehefa voatsodrano ary izy. Halleluia. Vita ny tsodrano. Any hoe vita ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga indray ny fotoana maina ny tany. Mivoaka amin'izay zareo. Any amin'ny Genesis 5:9-12. Ny soramary dia nataony izy 3 mirahalahy zanaky Noa sy ny teny namana indrany azy. Na ny Jesosa 9:12. Ary nakalahin'ny Noa izay nivoaka avy tamin'ny samy fiara dia Sema sy Amary Jafeta. Ary Hama no rain'i Kanana. Ireo 3 lahy ireo dia zanaky Noa ary avy tamin'ireo ny irezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Eto zany dia présenté fa manana rahalahy anankiroa i Noa. Vita ny asan'Andriamanitra. Vita ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboka variany Noa. Manomboka variany Noa. Etratsika ihany. Halleluia. Rehefa mafana ny fotsika dia lasitsika. Fa rehefa avy eo dia indrentsika no miala amin'Andriamanitra. Dia mba tahaka izany koa iry havana Noa. Ary na dia ataoko hoe olona lehibe aza dia mampalahelo fahatratran'ny fangatsiahana. 9:12. Ary zakalahiny azy mivoaka avy tamin'ny samy fiara dia Sema sy Amary Jafeta ary Hama no rain'i Kanana. Ary 3 lahy ireo no zanaky Noa. Ary avy amin'ny tamin'ireo nirezan'ny olona tambonin'ny tany. Ary raha vao tonga mpiasa tany Noa ka nanao tanimboloboka. Ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamy dia nanary lambaka ny tanjaka tao amin'ny lahiny. Nareo ry havana. Tamin'ny voalohany tsisy fotoana ny Noa dia nanaovana ranom-boloboka azy, nanaovana divay azy. Divay zany hoe misy alikaola. Mahamamo ity resaka ity. Fa noho rehefa vita ny asan'Andriamanitra, vita ny samy fiara, ohatrany nahita ny Noa amin'ny teny amin'izay hoe vita izay libra azo inona tiako atao dia hitondrantsika. Fa zao. Halleluia. Tapitra ny safotrano. Nidina amin'izay zareo. Ny zavatra nataon'ny Noa dia namboly voaloboka izy. Ary rehefa namboly voaloboka izy dia nanamboatra divay tamin'ny alalan'izany. Zaho teny aminao androany. Mahavariana. Ary amin'ny Genesis 9 dia hoy Andriamanitra hoe olo lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona mpiarabelona taminy Noa ary niarina dia tamin'Andriamanitra. Ry havana. Olona ohatr' izany no nifidian'Andriamanitra. Olona tahaka izany no nifidian'Andriamanitra. Mba hitondra aina vaovao eto an-tany. Hitondra mponina vaovao, toetra vaovao eto amin'ny tany. Inona no nataony? Nanao divay izy. Ary tsara fantatrao fa Noa ny olona mamy voalohany teto an-tany. Mahavariana hoe ny olona ratsy rehetra zany efa maty, ianao sisa ny tsara
dia inona ny zavatra tao ohatra miteny zany hoe nisy olo an'le olona ratsy teo za lehilahy marina sady tsy misy tsindry efa maty daholo raha tamin'izany zany efa nahita toaka efa maty daholo no misotro toaka fa iza reny nahita toaka vaovao iza nahita an'le toaka iza inoa ohatra ny teny zany hoe efa lasa ny ratsy rehetra tsy iza tsony no ratsy fa aloha zany anao ratsy kely reny rehafana malala dia teny aminao androany manao hoe ny natonga Noa araka ny teny mampiona teo nahita fotoana anaovana ambolena voaloboka sy anaovana divay natonga niny mamamy matsy mbola nisy fikarakarana natao dia satria zao nitsahatra angely asan'Andriamanitra tsisy samy fiarina tao tsony nke lasa variana lasa hitatra amin'izay andehanao mamo satria manina satria vita ny asan'Andriamanitra za teny aminao androany za dia anisan'ny mbola tsy mba resy lahatra amin'izany ohatra hoe pastera dia mandeha misotro ronono zany hoe tsy hanao asan'Andriamanitra tsony zany izy manao an'io tsy riavana antsika manapatapitra ny fofona itsika hanao asan'Andriamanitra foana hanao zavatra ho an'Andriamanitra foana fa io no sady mioccupé amin'ny fotoanantsika no mitaizona ny aim-panahintsika mahatonga antsika matahotra an'Andriamanitra mahatonga antsika misaintsaina an'Andriamanitra fa vao io no milamina dia jerenareo ny Solomona naovy razan-ten'Andriamanitra tamin'ny andro Solomona dia nandro fehizay ny firenena tsisy nanafika ny zanak'Israely tsisy ady tsony dia inona nataony Solomona ka Solomona nitarikady nandeha nitaritafika na indray mandeha inona nataony nanao collection ana vehivavy izy arivo mahery kelikely avana vadiny Solomona satria maninona nanam-potoana hitetavana vady izy ary ohatry ny mamperitreritra hoe mety amintsika veary le tsy manam-potoana mihitsy fa tonga dia tototry ny asan'Andriamanitra tototry ny adiady kely isan-karazany dia mivavaka fitetsao tsy afontsy eo amin'ny ady zay ve fa raha vao omena fahalalahana sy filaminana dia maninona miara amin'Andriamanitra dia mitady zavatra atao mitady zavatra analana ino dia izy ty analana sorisory zany angerevana ny zavatra mitany milamindamina kely tsika dia misy zavatra fatonga iny le tsy hoe fahafatesana ho anao kory fa iny le Andriamanitra te hampatsiahana hoe aiza ny asako no nataonao ary miditra amin'le verset andranam-bavitsika Lovilitinantsika ny Luka 7:10 araka ny teniko aminao hoe velonantsika sao dia atambatritsika velavelarina androany daholo le izy fa daholo isotrosany kely tsika ao anatin'izay halleloia hiditra amin'le verset andranam-bavitsika Lovilitsika le Luka 7:10 ny soramady ny amin'ny Galilianina sasany izay ny vonoana sy ny fanoharana ny amin'ny ampiavitsy namoa amin'iny ny voalohany ary amin'izany andro zany tamin'izany andro zany dia nisy ny sasany izay nanambara tamin'i Jesosy izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galilianina izay noaroaron'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rano fa Jesosy namalika anao tamin'ilay ataonareo fa ireny Galilianina reny mba no mpanota mihoatra noho ny Galilianina rehetra satria nozoiny izany zavatra izany izy tsy hoy za aminareo raha tsy bebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy ihany koa ianareo rehetra etrany za tehizidina an'izaytsika manao hoe na dia nao azy tsy afaka mitompo teny fatratra fa tena ioty no ahy hijanona mahano azy mandrakizay dia ho an'ny an-danitra dia tena tsy riavana solafaka no ahy rehefa solafaka no ahy dia tonga amin'ity Luka 7:10 tsika reto olona rehetra dia nieritreritra hoe izay manota ihany no mahazo loza izay tsy manana an'Andriamanitra ihany no mahita problème fa Jesosy tena miteny fa na tsika mieritreritra fa miara-mandeha amin'Andriamanitra sy mivavaka reto sao dia mieritreritra sika fa samy hafa amin'ny olona
eo mason'Andriamanitra tena mitovy amin'ny mpivavaka rehetra rehetratsika ihany tsika, tsy misy ambony tsy misy ambany, fa za fotsiny teteny aminao ratsy mibebaka tsika dia mitovy amin'ny hazo olona tsy mivavaka ihany mahazo tsika. Ary mamperitreritra tokony hamperitreritra tsika ihany hoe na ohatra manao asa fanompona tahaka ny ahoana tsika nefa tsika tsy manana n'le fifandraisana amin'Andriamanitra dia songonan'ny olona tsika, songonan'ny olona tsika. Manana mamperinao andro andao tsika tena manao sitrapon'Andriamanitra, andao tsika tena hivavaka. Hoy izy Jesosy, sao dia heverinareo fa ataonareo fa ireny Galileana ireny amin'ny Luka 4:22 fa Jesosy namarika ny hoe ataonareo fa ireny Galileana ireny no mpanao tametry no Galileana rehetra, satria no izy izany zavatra any izy tsy ho iza aminareo raha tsy mibebaka ianareo ianareo rehetra dia ho tonga tahaka azy ihany koa. Alleluia. Andao zany tsika ry havana, tsy onona amin'ny za nge Jesosy efa mivavaka, za nge efa anaty groupe zay matra, za nge efa mitoro tenisa matra. Ozy izy zao raha tsy mibebaka, misy olona nge raha manatsinina, mbola betsaka ny olona manao asan'Andriamanitra fa tsy mbola nibebaka. Mbola betsaka ny olona manao mikirakira ny asan'Andriamanitra fa tsy mbola nibebaka, ary mbola miverina manota hatrany. Fa Andriamanitra miteny amintsika androany hoe aza mieritreritrareo fa tsy ho tratran'izany raha tsy mibebaka. Teteny aminao ary aho hoe inao lehilahy sady marina, ilay tafity tamin'Andriamanitra. Fa izy ny lehilahy mamy voalohany teto an-tany. Teteny aminao aza atao référence zany. Fa andao tsika anao izay metimety kokoa foana isan'andro anatin'Andriamanitra mba tsy hampitsanga menatra-tsika raha lasa nibavy malala. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra netiny rarabavitsika Lovely amin'ny Isaia 40 andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro izy nanarina ny tany ary ny Ezipity manarina ny firenena, fa aminao kosa ny iposahan'i Jehovah ary aminao misy ny voninahitra. Hitanareo? Zao ny fotoana. Henontsika izany rehetrarehetra izany. Ny andro ty efa memaizina. Efa memaizina ity izao tontolo izao ity. Fa za mbola samy teny anao mpitsangana dia mihazava. Matoa teny anao mpitsangana dia satria mipetraka aloha ianao zao. Sao dia mba mipetraka tahaka ny Noa ianao, efa tavoaka ny ady dia mipetraka. Fa za miteny anao mpitsangana dia mihazava. Zany hoe hazavanao anatinao aoka hiazava fa tonga ny fahazavana, tonga ny fotoananao. Alleluia. Indro izy manarina ny tany izy ary ny Ezipity manarina ny firenena. Zao iandro iainantsika izao mihitsy zany rehefa maizina daholy. Fa zao ny ten'Andriamanitra hoe fa ny Ezipity ary ny Ezipity manarina ny firenena, fa aminao kosa ny iposahan'i Jehovah ary aminao nisehon'ny voninahiny. Alleluia. Amen. Ko manana faharetana ary tsika rehetra. Andao hitsangana, andao hiala. Tsangana mihazava fa tonga ny fahazavana ary voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Tokony tonga amintsika rehetra rehetra izany. Tokony ho ataontsika raha toy izany raha tian'Andriamanitra isika. Tsangana ary dia mihazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary na aloha na amin'ny fotoanany na aorianany samy fiara andao hifikitra amin'ny Jesosy foana tsika. Fa efa akaiky Jesosy, efa ho avy izy. Ary za resy lahatra manokana fa isika izao hiarahita an'izany lanitra misokatra izany. Izao génération antsika izao ny hitan'izany ry havana. Raha izany ary inona ary ny tsy homaninantsika. Efa tenenina antsika izao efa tsy ho ela dia ho avy Jesosy. Andao hitsangana, andao hiazava fa tonga ny fahazavanao. Aoka ny voninahitra Jehovah hiposaka amintsika tsirairay avy dia ho fantatrao hoe iza moa Jehovah. Ho fantatrao ny toerana misy anao, ho fantatrao ny tombam-bidinao. Ho tahin'ny tompany antsika mianakavy. Tsy asitsika fizarana-pahatsapana aloha androany satria lasa dia lasa ny fotoana. Fa izao ny ataontsika tapitra ny fandarana. Ny ataontsika dia izao afaka manoratra hira anankiray nareo izay hira nefa antsika veloma eto androany. Inona ny hira tianareo atao fanaraka amin'izany alefantsika androany amaranantsika ny fotoana. Za matoky sy miva voarainao ny afatra. Aza miala amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra.
raha vita ny samy fiara anontania Jehovah inona ireny tokony atao fa omeny ianao ary rehefa omeny ianao dia ataovy atsaka ny sy andavany ho tahiny tokony antsika rehetrarehetra. Inona ny raha tianareo alefantsika hamaranantsika ny fotoana androany. Halleluia. Izay manoratra voalohany eo Joseph Dafy Tomboka Vatsy tao dia izay ny ataontsika misaotra ny ranam-bavintsika. Misaotra ny ranam-bavintsika Marina Tiana nangataka ny diritia ho voninahitra Andriamanitra dia melo finaritra antsika rehetrarehetra. Melo finaritra ary ianao ranabavy Marina Tiana fa indrindra izay noteneninao no ho ataontsika eto androany. Halleluia. Halleluia. Misaotra ny ranabavy Marina Tiana antsika eto anatin'izay nangataka izay izay. Aoriana ny hira dia hivavaka avy hatranintsika. Efa lasa ny fotoanantsika mino fanampahiranao ny zavatra izay voalaza ny teto androany. Matoky sy mino an'izany matoky efa dia ho tahin'Andriamanitra isika menakavy amin'ny alalan'izany teniny izany. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ny tongona izany anjara pirikiny izany ho an'Andriamanitra riany ny voninahitra razana malala. Dia ataontsika tirtia maranantsika ny fotoana amin'ity androany ity. Rapitso amin'ny sivy manetsika dia efa hiaraka eto anatin'ny fandarana commencement kira sy fantiana toetery raha amin'ny rahalahy Jonathan Nasrallah Tojo. Halleluia. Tahin'i Jesosy ary isika rehetra mino finaritra daholo hivavakantsika aoriana ny tira ity hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Halleluia. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Halleluia. Meno finaritra tao ilay isika rehetra ataontsika ity ho voninahitra Andriamanitra. Fatsara ianao sady mpanamotsary fitiavana matraky izay no itiavanao anahy ka izany nampiaretanao ifamindrafonao fa efa vita tomboka vatsa velomazany ka tsy misy maromba atao isananosanana aminanao anahy suavana malaksai ulesainao tamina efa vita tomboka vatsa velomazany ka tsy misy maromba atao isananosanana aminanao anahy suavana malaksai ulesainao tamina lazainao ny fanarinare farahizay ahita vinaize mandray vareravake fatakanenaminanao ny fanazy ao alakinaye fitahina tietrike samatanterake fa efa vita tomboka vatsa velomazany ka tsy misy maromba atao isananosanana suavana malaksai ulesainao tamina fa efa vita tomboka vatsa velomazany ka tsy misy maromba